Ie, atombontsika ny Cyril arany. Enazy miraba atsika rehetra zany alefa zany tonga dia alefa ahita akaiky za mbola tsy azo mijozo teo akaiky ny ravolavo Paulin alefa zany tonga dia alefa sara efelisika hanony aza ty nefa raha senja misy mikodi de vela mitsipika ho azy tery tsara tsain zay ve zay ka tsisy diram-parea mihitsy arako ka le baolina nefa sika nefa raha senja misy mikodi le baolina zany le mikodi azonao ve le izy eny arany tafakatra ianao raha tsy azonao zay raha rivotsika miaraka amin'ny voniny zay riva miaraka amin'ny voniny voray ie raha Filomena indray arany Sinona ny atao sinona ny atao resaka momba mipary avy resaka momba mipary zay ny atao sa vita vaksiny olona tsy manatsiny nefa zaho ny vahiny kaiky tsara momba n'iny zay Andriamatoa Marc Ravalomanana sa maso mandeha nefa ny poeziako ne tsy miady mipasy akory ka ekekena fotsiny le izy sikena fotsiny ahoanako mbola tsy vita le izy toy zarany ao vo avy Paulin tena ankafizan'ny tsainy ao i Jean-Pierre Morel zay tena tangoronanao ka ihany mbola misy mpanao baolina fa tsy voatana ao koa i Mathias zay ameko 4 rasy biscuit tena tsara vita eto Madagasikara mety mety ka efa nisy maromaro kely voatonina tao anatiny tao Andriamatoa Marc Ravalomanana indray arany miarambanareo tena fa alefa atao le izy atao nidina anaky eny an-tsena nividy anana tsy nividy hena nefa ny nampiana hena ny diva ny mpiady an-tsena dia alefa barea any mifara vao misy hoe alefa barea dia alefa barea zay mihitsy sa atao tsy maintsy misy resaka baolina tsy maintsy mba asio kely aloha raikitra ary tiany baolina ny mpijery tao amin'ny olona satria ny hetsekanja be mbola anaovana matso aloha arabaina fa tafakatra ihany koa any Dada Bernard indray ary zao za moa zany ny ampiakarinareo talata mihitsy nefa Dada Bernard ne tsy miakatra avy lavitra moa ianao ty zany zao le teo le tamoaly de ny Andriapolina tao teto de tao nandeha natory tany aminy eto de sorana be satria reraka raha be de be tany atafana isy Pauline tatra na saika nanaraka anay tsara ondana tsara torimaso ka nanao zaza mandry raha sofitiako ao atao ary le izy akafiziko ny kitra mijery za mipitrapitra efa ela tsy nahita baolina tsy maintsy vita tonga ny barea tena faly ka ny mahasoso tany efa izany efa nampijaly misy baolina miady misy ka ny fotsiko bilesana de topilisy tena tsy mazava mihitsy kosa le micro tennisany ratsika tsy mazava farany le farany teneniko teo hoe nefa mba tsara ringe le voalohany hita mihitsy hoe mba efa olona efa mba lehibe Dadabe manao fabetsianarima tena le farany tsy mazava mihitsy atao vy miredarida azaloha valina azanita tena vatsy zay maneo raha tsy mety niazao erika rabesandrata de ny volom-bava ratana rira desa batabatana arabaiko manokana mihitsy Dadabe fa de tena lava karabesan-dratana izay be ratsim-bata farahantsika amin'ny Eric Rabesan-dratana arany bonjour Manaona salam qu'est-ce qu'on Poésie Barea mais je suis l'entraîneur alors oui, j'y vais quand même. Mon prénom, c'est Eric. Je suis très sympathique. Nibol mille tactique, Fatimis fik. Karamis technique, Zetstiana miik, Fadendao yarakisika, Zain tenni Eric. Ambonini tanana, Alefa Barea. Alefa Barea. Fan bulletek, Tsaran Funkia. Yeah!
feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo 5. I feel good. Inona montsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy. Nefa rehefa iny, nefa lasa olona. Alasinainy talata larobilaka misy moa sabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, miraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Ny goïza moa le vandy frantsay fa tsy hitako koroville le rena ohatran'ny hitsany le retsy. Misy tsy fantatra mihitsy aloha le sipa amatry lerona. Ny amin'ny tennis tennis le ty zao isa tsy taona fantatra dia mihitsy ny miova anarany foana. reny na ny ray ary. Fa za aloha zany raha nietrehitra ohatra hoe Federer, i Serena Williams, i Antsondrazo moa zany rehefa avy eo manaova foana na respiré tour ary manaova foana na jusqu'à 45 ans. Le lalàna manko nge tsisy hoe zao dia tsy maintsy mandeha retraity. fa somary lalampanorenana tsy misoratra ihany raha tsy resaka tsika fa tsy ny hoe ohatra ilailailay na resy tamin'ny 500 miles d'Indianapolis zao 9 taona le re nefa tsisy miteny hoe mahazo manao sy tsy mahazo manao. Ny bandy amin'ny contrat misy 20 taona, misy 20 taona. Ny baolina moa zany haitsika ihany reny ohatran'ny hoe Federer manko zao 20 taona ne. Ohatra zao hoe Gianluigi Buffon zao efa 20 taona mihoatra. Ry José Mila tamin'izy 20 taona mbola nafaty baolina tany amin'ny Coupe du Monde. Fa ny vatana manko no resana hoe dia miarabantsika rehetra. Miarabantsika rehetra. Mahatsiaro koa ny mpiandro jatoka Ray bozatra mivosivana rehefa Italia, i dinosaure. Ny eritreritro dia hoe tsy misy ngamo le sokajy vétéran. Eny fa hoe dia mba hoe misy baolina kitra vétéran. Vétéran misy vétéran international mihitsy zany. Anisan'ny zavatra tena tsara fa tsy manam-bola. Zahako karakarako azy miaraka amin'ny sponsor fa raha misy tena World Cup vétéran dia alaina ny ekipa pirenena rehetra ao amin'ilay firenena izay mbola mazoto mihoatra ny 20 taona na 50 taona anaovana ekipa. Ohatra zany hoe misy ekipa zany dia ry Zidane ohatra zany. Dia misy ekipa zany zao dia ry Pirlo ohatra zany amin'ny Italie. Misy ekipa zany amin'ny Pays-Bas zany ohatra dia ry Gullit. Na Glade ohatra n'inona ary Brésil misy ny Ronaldo. Dia le baolina tsy ho milay be riatatatata be fa sympatika be. Fa Pelé kosa sympatika be le Pelé manao vara. Manao vara izy ka. Ny mivara izy mijery. Eny satria ry Pelé efa mihoatra be an'izany. Fa mihoatra. Ny gasy zany zao amin'ny sora zavatra koa mitarika azy ry Pralay Rasonay vao miditra ao ovay am'izay fa resaka baolina. Resaka baolina baolina. Apatsika aloha fa miarabantsika menakavy aloha tsy maty foa manaina. Salama dada. Indro mipotra tombady. Miaraban'ny kebaba. Tsy mahazo réseau mihitsy le ai atabatra kiosky baba dia laza hoe kebaba zany. Kebaba. Tsy mahazo réseau mihitsy ny ordiako. Tsy mahazo le ordi vaovao. Miarabany Godard. Salame. Nefa ny greka efa tsy miaraba daholo. Salame. Mahafaty io. Mahafaty io tandrema mihitsy. Ai mivatana aloha le fandarana dia aloha patsahivana fa misy namantsika tsy marako manko aiza moa le fanarahana azy miditra amin'ny page Facebook ny RDJ 96.6 FM na ao amin'ny YouTube RDJ FM 96.6. José Satioto. Izo ianao io. José Satioto. Iny za iny. Ty zany mampalelo. Tsy mandeha. Ino atao tsy mandeha mihitsy ny anankiray. Saika ampisehoana sary iny fa tsy mety. Tsy mandeha mihitsy. Le tamin'le mivatana teo manko saika hoe cliquer isaky mandeha sary dia atodika any. Atodika any zany satria tsy afaka miova endrika zany amin'le Guilfood. Inona ny tsiny mola teo? Mbola niresaka fanatanjahantena zay ny tennis na mbola azy. Miarabantsika rehetrarehetra aleo asiana loha hevitra ary zany fa tena voaresaka reo momba ny fanatanjahantena. Mba ataontsika tsy fanatanjahantena ndray fa mba fanakanto ndray. Mpanakanto ndray resahantsika io mpanakanto any amin'ny resaka zonim-pamorona. Fa miarabantsika rehetrarehetra aloha. Efa nomanina ihany izy fa tsy voasoratra tamin'ny maly hoe iresaka momba ny zonim-panorona tsy zonim-pamorona isika dia manjary lasa zao vao voateny le izy.
fa tehiteny amin'ny tsika namana mpanakanto a hoe alaivo aloha zay ny hafatra alaivo ny volanareo any amin'ny omda ho an'izay mbola manam-bola any ny antony dia tsara re mbola manam-bola tokony manana lah tokony manana satria ireo vola ireo a de mijanona ho volanareo foana na roviana fa misy fetrany ihany le izy fa raha ohatra ka mihoatra ny 5 taona zay a mihoatra ny 5 taona ianao zany tsy naka de ohatra ny tena tonga de lasa makany amin'ny trésor any le izy ka anahirana antsika indray ny akale izy andreo aveo hoe ahoana ny sokirana azy tao tena fa misy atsasany lasany amin'ny trésor marina mafy le lista le joary tamin'ny 18 décembre sy le resaka tamin'ny réveillon mbola ho alefako rehefa aveo any 18 décembre oviny zany teo farany teo ay raha mbola farany teo mbola azo atao ka ny tianao marihana matsy de zao aloha e be de be ihany na de fa injato ny resadresana teto amin'ity radio ty zay natany amin'le radio ray taloha zao ary de fa ndresantsika foana fa be de be tsy mahafantatra ny atao hoe zonim-pamorona le vola aloha io tena zonim-pamorona io a resaboly ty resaky ty vaina kely fotsiny Francis le hoe ny zonim-pamorona sy ny atao hoe olona mpanao interprétation ny interprète zany e sy ny aniny sy mitovy mantsy misy hoe mihira za malaza be le hirako mitondra mirza mihira aho de irainy bozy namorona an'le hira fa le hira iray koa malaza be de mieritreritra iaho fa izano mandray ny vola de fahadisoana lehibe mbola resantsika daholo mantsy rehetrarehetra satria ny tena ny atombohan'ny omdalo tamin'ny voalohany ary mbola izay no izy hatramin'izao dia office ny fahalalavana azy office malagasy de droit d'auteur de izy io a de ho an'ny mpamorona sy ho an'ny mpamorona feony sy ho an'ny mpamorona tonony zay ihany auteur sy compositeur fa am'izao fotoana zao de fa mikenokenona zany ny omda satria zay koa ny takin'ny resam-pirenena hoe hasiana ny zony ny interprète zany hoe ireo olona zay mihira eny ambony sehatra na any amin'ny studio na any amin'ny studio dia tokony hisy daholo rehefa aoriana kely ao anatin'ireo ny interprète tsy ny vocal ihany fa ny interprète musical rehetra ny musicien rehetra zany ny mpitendry gitara ny mpitendry batterie ny choriste de tafiditra ao anatin'izay hananjo izay volany dikan'le zo eto hananjo zay daholo atsoatsy ary rehefa misy ny chorégraphie ny fandihizana ataony tarika anankiray eny ambony sehatra indrindrina fa mandeha amin'ny clip io zavatra io na rehefa manao fampisehoana izy de mananjo daholo hahazo vola na lay chorégraphe na morona an'lay soradihy na ireo interprète na ireo danseur zany na danseuse zay mandihy an'iny soradihy iny mbola atsoatsy mbola tsy mipetraka io zavatra io ankehitriny fa izay no ezahana ho apetraka ka noho izany tsara ho fantaritsika fa ny olona rehetra zay mampiasa ny sanganasan'ny mpanakanto de tokony mandoha vola any amin'ilay mpanakanto daholo indrindra fa raha ohatra ka hidiram-bola ilay fampiasanao an'ilay sanganasan'ny mpanakanto averiko ny olona rehetra zay mampiasa ny sanganasan'ny mpanakanto de tokony mandoha ampahambola daholo any amin'ilay mpanakanto mpamorona indrindra raha hidiram-bola ilay zavatra ampiasanao an'ireo sanganasan'ny mpanakanto ireo ohatra am'izany ny fampisehoana rehefa manao fampisehoana ny olona anankiray de misy vola miditra ao ny dikan'izay de tokony mandoha vola any amin'ilay mpanakanto le olona mpikarakara le fampisehoana iny le antsointsika hoe droit occasionnel zany hoe indraindray de mahazo an'iny vola iny nareo itsika mpanakanto rehefa avy manao fampisehoana de mameno an'ilay fiche programme iny fa rehefa mampandihy ihany koa ny mpampandihy de tsy maintsy manoratra an'ilay tokony hanoratra an'ilay fiche programme de tokony aterina any amin'ny omda iny de fantarina hoe hiraniza siza daholo no irain'ilay tarika mpampandihy teo de mahazo apahany amin'io vola io ilay mpamorona ny hira no iraina nandritra n'ilay fampandihizana ny mpampandihy tsy voatery orchestre fa ny DJ na DJ mandefa hira malagasy na mandefa hira vazaha de tokony mameno tokony hoe aho zay mampalahelo fa de zara fa misy mameno mba tsy lazako hoe tsisy mameno mihitsy tokony hameno an'ilay fiche programme daholo ny DJ rehetrarehetra na opérateur izy satria ny DJ eto amitsika ny akabeazy zany opérateur daholo mandefa hira de soratana daholo ny hira alefany
de andoavana ny vola zay tokony hampahanao amin'izany. Ireo mpampiditra hira tsisy ndalana tafiditra ao anatin'izay. Le mampiditra MP3 tsy haiko zao ariary zato sa ohatrina mampiditra hira anankiray. De tafiditra ao anaty ariary zato mampiditra hira anankiray am'izao. Zay zavatra mariny etona fa raha ny tena izy tsy ara-dalàna ny fampidirana an'ireo hira amoron-dalana ireo. Fa rehefa tena tsy maintsy hanao ihany mba omeo reny anjaran'ilay auteur compositeur namorona anao hira io e. Ary misy olona mody manarantiranty any amin'ny resaka vidéo ndray ty resako ty, mampirantiranty vidéo vazaha de lazainy fa vazaha ngely anaovanay an'ity. Nenay nge zavatra CD vazaha daholo, DVD vazaha daholo no amidinay. Ny vazaha tompoko de tafiditra ao anatin'ny droit d'auteur ihany koa, zany hoe tokony andoavam-bola ihany koa na vazaha aza no adika anao. Raha manao kopina hirana vazaha ianao na film vazaha de tokony handoavanao droit d'auteur daholo ireny rehetrarehetra ireny. Mitombony zany rehetrarehetra zany na ho an'ny mpivarotra CD zay zara fa misy moa ankehitriny, na ho an'ireo mpampiditra hira, na ho an'ireo mpampiditra film, na ho an'ireo mpivarotra DVD, na ho an'ny mpandefa film, de mitombona daholo na film vazaha na film gasy de mitombona daholo ny fandoavana satria tafiditra ao anatin'ny Confédération Internationale des Sociétés de Droit d'Auteur isika eo am'da eto Madagasikara. Ka raha mandefa hirany Johnny Hallyday ianao de tokony mandoa vola any amin'ny Johnny Hallyday zany ianao. Tokony mandoa vola zany ilay olona ny nahazo vola tamin'io hirany Johnny Hallyday namidinao io, mandoa any amin'ny SACEM zay omdandry zareo frantsay. Toy zany daholo na inona ny zavatra ataonao eto amin'ity tany sy ny fanjakana ity. Eto de manao antsoavo hoe ory radio, ory television, aloavo tompoko ny volanareo satria mandefa hirana mpanakanto ianareo. Ka ireo mpanakanto ireo dia auteur compositeur ny akabeazany, misy interprète fa misy auteur compositeur foana ao ambadiky ny interprète, na izy mpihira na tsy mpihira izy fa de nisy nanoratra foana na ny feony na ny tonony am'ireo hira ireo. De mba aloavo le volan'le olona, vitsy indrisy, vitsy ny radio, vitsy ny télé manara-dalàna mandoa an'ireo vola ireo. Fa de zay no anton'izao antsoavo zao hoe aloavo re le vola satria iny mba misimisy ihany iny. Ny zavatra mampikaikaiky ny olona am'izao de ny tsy fihodinan'ny zavakanto nandritra ny 2 taona. Io moa zany tsy resaka momba ny kolotsaina ihany, momba ny hirahira ihany, momba ny fampisehoana ihany tsy nandeha, fa ny bizina rehetrarehetra, ny amin'ny sehatra rehetrarehetra mihitsy teto Madagasikara seran'izao tontolo zao de nisy nandeha. Na ina na ina. Amin'ny akabeazany. Nisy fotoana nakatona mihitsy ny pavillon sy ny posara. Nikatona fa tatia misy fotoana izy nalalaka kosa. Ny zavatra fa tianao marina, ny tombo ray tapitrisa nisan'ny mahantra any Italia tao anatin'izay herintaona izay. Ary tsika zany firy. Tsika rehetrako eny mety misy eo amin'ny 5 alina eo ihany no 5 alina eo. Eto. Atsika rehetra lasa ny tombo atsika rehetra mahatra. Ny mahakamo amin'izy ity misy tena milatsaka any anatin'ny fantrana tanteraka fa misy tena niananakarena ihany koa ny nahazo tombony. Ny mpandraharaha eo resaka telefonia mobile zao nahazo tombony somatsara mihitsy nandritra an'izay resaka confinement nandritra ny 2 taona zay satria ao daholo ny olona rehetrarehetra ary raha vao manisy sujet polémique ianao andritra ny weekend pascal ny hiboka tadidinareo iny vao misy sujet anankiray ka tao anatin'ny weekend pascal zany hoe nandritra ny farany herinandro ny paka iny moanan'ilay loha hevitra fa resaka zao mandeha zao amina million mihitsy nisan'ny commentaire azonao satria ao an-trano daholo ny olona tsy nahazo mivoaka de tao an-trano daholo samy kritikritika amin'ny telefoniny teo. Mba ilazana amintsika zany fa ny sehatra fihariana rehetra dia niantoka daholo ny hinany tsy fihinana daholo nandritra n'izay 2 taona izay. Ka eto de manao antsoavo ry zareo eo amin'ny resaka hôtellerie, restauration satria reny koa tokony andoha vola. Tokony andoha vola amin'ny amin'ny dareny satria raha vao mandefandefa hira ianao. Raha vao mandefa hira nisy fotoana zay ray mandeha tafaraka angamba tsika Saragoty angamba tamin'iny tany ambanimbany vohitra Paris tsy tafaraka taminay lahy tamin'iny tsy tadidika. Tany ambanimbany vohitra raha tsy na tanàna be foana de tsy tadidika. De sakafo tao amin'le restaurant malagasy ny tompony. De mihinana sakafo gasy ihany le sakafo. De mandefa hira izy muzika vietnamiana, muzika klasika iny no alefany. De somary nanontaniana fa manina ka ianareo tsy mba mandefa hira malagasy nefa restaurant malagasy. Manahirana be anay reny. Satria indraindray tonga eto ny eo amin'ny SACEM izy mody client eo de misakafokafo eto izy. De raha vao ianao hoe hira ohatrohatra zany mandeha eto de tonga de répertorieny any aminy any hoe tokony mandoha vola zay
ka zay tsy te andohany reny fa ireto efa libre de droit ireto no ampiasainay satria rehefa maty 70 taona taorianany nahafatesany ny auteur compositeur anankiray de mijanona ho fananam-bahoaka ny hira no foroniny ka ny akabeazany klasika laisany an-tsaina avy any 2090 ny hira momota mandeha amin'ny restaurant zay mihitsy le izy satria efa tsy eo ntsony le mpamorona azy de afaka 70 taona azo rehetrarehetra ampiasaina tsy misy intsony na ny 70 taona aorianany hafatesany satria raha mbola misy ny ayant droit na ireo mpandova azy de mbola lovainy ireo mpandova ireo ny droit d'auteur an'le hira raha resaka hira io resahany io satria misy droit d'auteur amina zavatra hafa be de be misy tononkalo, misy dansa, misy ny sodoko, misy ny photo, misy zavatra be de be, misy ny sculpture fa amin'ny resaka hira ohatra de rehefa afaka 70 taona zay vao tsy lovainy taranany intsony ny droit d'auteur an'ilay mpamorona rehefa maty izy ka le raha matotao de tsy nandefa mihitsy izy fa de muzika klasika an'ireny kimozarazarany zavatra reny Beethoven reny nalefalefany tao de somary gaga moa zay hoe naninona tsy mba mandefa hirahira malagasy reny manahirana be reny izy satria sao de tonga eo ny mpiasany sasem rendray de tena mihaino izy hoe hira mbola mandeha tsara mihitsy zany mbola misy ayant droit any ambadika any de voatery tsy maintsy andoha zay tsy te andoha le volany sasem moa izy fa ianareo restaurant zany ianareo hôtel enjana koa ela spain zany vola amin'ny sase zany vola amin'ny sasem vola be raha ty zao na restaurant na toerana ka miteny ny zavatra ohatran'izay ohatranako tonga de ameko coup de tête satria nahoana hoy zay hoe le vola avy any aminareo le mba hiditra am'le olona mamorona satria mba toforonona le zavatra androtsorotsiny olona rehetra iandry amin'ny mozara efa taolana ry anao zay vao mba alefanao le izy aleo mba iza elena morona zao mba alefaso mba azahoanay vola satria manahirana le zay le hoe manjary mandoka maninona raha manoto tsy te le olona tsy mieritreritra hoe tokony misy zavatra ampiasainy ao tokony mandeha ho azy le mandoa satria raha za izy tsy mampiasa karoty satria le bandy namorona ny karoty zao mbola zay matsy matoy izy ao mahandro vary de satria misy namboly vary tao nividinana io vary io efa tsy tonga ho azy tao aminy tao de rehefa io muzika io koa tonga eo de misy olona namorona azy io ary io raha vidiny fotsiny le CD mipetraka ao aminy io tsy misy dikany io fa rehefa alefany le izy eo le izy vao misy dikany de toy izany koa tompoko ianareo amin'ny taxi brosy ny coopérative ana taxi brosy tokony mandoa vola amin'ny ao amin'ny dadaholy ianareo reny indrisy mantsy indrisy anefa zay skila rery tato trano ary de tsy maintsy atao forfaitaire aloha le izy satria tsy ho terena ianareo ameno an'le fiche programme hoe hiraniza sy hiraniza daholy no nalefanareo tao zatra tsy ho possible mihitsy zany fa de alefa fotsiny any hoe ho mandoavy ianareo zao arivo na zao alina isaky ny isa-taona ohatra de mbe fa vita an'iny ny ahafantarana azy dia teo aloha teo nisy ny varotra CD hoe CD niza ny tena mandeha disque niza ny tena mandeha de miaingy amin'iny ny fitsinjarana an'ireo vola ho zarain'ireo fa am'izao fotoana zao efa misy ny radio zay tena manome fiche programme tokoa misy radio manome fiche programme indrisy fa radio anankiray manome an'izay eto Madagasikara eto fa sisa zay de samy mandoa fotsiny zao forfaitaire any indraka any anjaranay isa-taona tonga de mandoa any de tsy njaraina amin'ivony am'dala izy fa anisany ijerenany koa ny réseaux sociaux zay anaratsika dokambarotra zao Vaovao be miaraka amin'ny Itel smartphone A37 le téléphone na ho an'ny rehetra plein écran HD+, Water Drop 5,7 pouces, misy reconnaissance faciale, afaka hideverrouillena ilay téléphone, mémoire interne 16 Go, ary ny batterie 3020 mAh amin'le maritra be efa ahafantaranao ny Itel. Itel A37, lay safidy tsara, efa afaka jifainao eny amin'ny revendeur Itel mahazatra anao. Enjoy better life. Dato, fa manino satria mba hivitanana kote mihitsy. Satria lehilahy de mamy be na le masira be reny foana ne. Nenyo, fa manino neny tsy mba havidy ho anahy. Jereo nehity hoe nividiana goûter ela sady vaovao be ty Pobariana no anarany. Vary misy chocolat tena matsiro be iny. Nenyo, fa manino ako Pobariana tsara be. Satria be otrikaina be iny mba hahatonga laho matanjaka ny dady sady hahatonga ny laho mpandresy foana amboly. Mafifaliana ny zanakao Pobariana, lay goûter tsara be amin'ny vidiny 10 mandato ariary fotsiny. Pobariana natao an'ny zaza telo taona no mihoatra, vokarany Nutrizaza miaraka amin'ny chocolaterie Robert. Pobariana, fa manino ary ny tsara be. Azafady kely ange, Feriza no manana kabony milamina izany io ny sasany.
Ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fadim-bolana. Nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana, ara-tsaina, amin'ny fahitana, amin'ny fiainoana ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabone mifanaraka amin'ny toe-batana akory, toa miosina mihitsy aza. Ao ny tsy tafianatra, tsy tafiasa, fa na maimby tsisy rano isasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa. Ok izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asianao ihany izy. Vous vous demandez tous, quel est le secret de la vie? Le secret, c'est de n'en garder aucun. Il suffit de partager. Transmettez ce qui a changé votre vie. Montrez à tout le monde qu'à travers la persévérance, la bienveillance et l'amour des choses bien faites, nous serons tous heureux et comblés. Parce que le secret de la vie est qu'il n'y a nul bonheur sans la transmission des valeurs. Saham Assurance devient aujourd'hui Sanlam, leader panafricain de l'assurance dans plus de 30 pays africains et s'enrichit de plus de 100 ans d'expérience. Sanlam, vivez en toute confiance. Itel am fety! Mikarakara tombola goavana be ny Itel amty volana Jony ity, ny voalohany hatramin'ny 30 Jony nividiana smartphone Itel na Itel TV na AirPod Itel ary mandraisanjara amin'ny fisarihana sao ianao ny tsara vita nahazo loka avy amin'ny Itel. Loka maro be no zaraina toy ny réfrigérateur, Itel TV, subwoofer ary smartphone Itel A37. Aza tarary makanisa any amin'ny revendeur Itel akaiky anao manerana ny nosy. Itel, enjoy better life. Ndao iara iasa mba marché.mg dia mavita manafatra sy mividy mivantana amin'ireo mpampangady avy any Chine. Itaro ny sehatrasanao, tsotra sady aingana ny dingana rahana. Ho anareo mpanjinjara, olon-tsotra, naiza misy anao eto Madagasikara, mividiana amin'ny vidin'ny mpampangady. Ampirisihana ianareo mpanjinjara na amin'ny sehatra inona na inona. Bon marché, immeuble IT Station. Bigoritra tsy azo tafy 032 07 777 00 034 49 777 00. Ao amin'ny Aigle d'Or atao stylet phone, collection gasy stylet vaovao be noforonin'ilay styliste malagasy Ingrid. Modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra, na maraina, na atoandro, na hariva, natao andro rehetra. Efa hitanao eny magasin Aigle d'Or mahazatra raha teo stylet ianao e. Difaudiany zao ary les collections gasy stylet an'i Ingrid. Ary ao tsy tapaka ihany koa ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar e. Aigle d'Or gasy stylet. Aigle d'Or miaraka amiko isanandro. Tibanao softy toa azafady. Merci. Ay, softy toa. Ona zany mifandeha toa sao. Toa tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy rehefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors ngamba indramo kely aloha zany papier toilette softy toa anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy vese azo indramo kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette softy toa. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Ho antsika manomana fifaninanana ara-panjakana, UNMG na ENAM, dia misokatra ho antsika ny Cave Madagasikara. Cave Madagasikara dia fampianarana 100 isan-jato en ligne, manome anao lesona sy fanazavana. Naiza misy anao dia azonao atao tsara no misitraka amin'ny fampianarana. Raha mila fanazavana fanampiny ary dia tsy dio mipedy Cave Madagasikara, na ihany koa antsoy ny 034 70 202 22. Cave Madagascar, réussissez en toute liberté. Starnaka, tes boissons Star livrées chez toi. Starnaka, les bons plans viennent chez toi. Sponsor Izerena Novegas ao Amboka Canal Plus. Shell noazoangy pasatria, fitaovana vao marina tsy azo angalarana no ampiasain'ny Shell mba halorana anao ny fatrana solika tena izy. RTJ amin'ny Val Maraina. Ny olona salama no afaka miary sakano ny fianaky ny corona. Manao varivavorona ady zao ny iray metatra. Aza mivorivory fa raha sendra misy marary ao dia mifamindra aretina. Tsy manantongotra ny coronavirus fa ny olona no mamindra azy. Aza be dido fa mitady loza ho an'ny teny zany ary andoza ny hafa. Iza ianao olom-pirenena no afaka manakana voalohany ny tsy partahan ny valana aretina COVID-19. Seria. Leo be. Rivo baovao. Se rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao.
manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasatsika rehetra indray anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ny maraina ny talata fa 8 ny volana jiona 2024 ity. Manambelo Serginy eo ny amin'ny lafiny teknika mpandeha kamarandrana kosa no manolotra izany ho anareo. Ny pejy ny fahasalamana no anomboantsika ny fampitambavao amin'izao maraina izao any Anosy any. Nahazo prime exceptionnel tamin'ny filohan'ny Repoblika ireo mpisehatra rehetra ny asa sy ny tsabo tao anatin'ny valanaretana coronavirus izany nandritra ireny tena namaivay be tamin'ny fiparitahan'ny valanaretana coronavirus tany amin'ny faty Nosy be ireny. Tonga ny solotenan'ny filohan'ny Repoblika nanatitra izany prime exceptionnel izany ny ministry ny fahasalamana Rakotovao Jean-Louis tamin'ny androny omaly iny. Fa efa miresaka izay fahasalamana izay ihany tsika nanambara ihany koa ny teo anivon'ny OMS fa dia ho avy tsiraito Madagasikara ihany koa ny andihan'ny faharoa amin'ireo vaksiny Covishield entana miady amin'ny valanaretana coronavirus ity eto Madagasikara. Tamin'izany no nanambarany teo anivon'ny OMS fa ny lala tokana entana mandresy ny miady amin'ny coronavirus dia ny fanaovana ity vaksiny ity ihany ka izany no mahatonga azy ireo tsy manao antsarambina ny fanaparitahana farak'izay maika izao vaksiny izao. Eo amin'ny pejin'ny raharaham-pitsarana na maivay ihany ilay resaka famonoana olona tery Ivandrity famonoana teratany karana raha ny marimarina kokoa satria dia taoriana ny namelany namoahan'ny fitsarana didy ny mahakasika an'ireo efatra mirahalahy voapanga mahakasika izany famonoana karana izany dia mbola tsy navoaka ny fonja izy ireo hatramin'izao ary manomboka mampakapeo ny mpisolo vava izy ireo fa tsy misy lalàna mihitsy mamaritra izany efa afaka ilay olona kanefa dia mbola tazomina ampondra ihany hatramin'izao ampiakatra ny raharaha misehatra ambonimbony hatrany izy ireo raha toka mbola inina tsy tanterahiny izay didy navoaka ny fitsarana izay satria raha izao no mitoy izy dia lasa hofanao hatrany izany fitazomana olona izany na dia efa nafahan'ny fitsarana azy ho hitantsika ihany moa ny mahakasika an'ity resaka raharaham-pitsarana famonoana teratany karana ka na afaka noho ny fisalasalana nyreto efatra mirahalahy ireto izay voapanga ho namono ity teratany karana teny Ivandry ity. Eo amin'ny pejin'ny sosialy voaporofina nandritra ny fanadihadiana nataon'ny Nixy Madagasikara fa ny 220 ny ankizy latsaky ny 5 taona dia tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mitarasoka. Ny tsy fanjarian-tsakafo mitarasoka dia ilazana ny ankizy fohy loatra amin'ny taonany izany dia mahatonga ny tsy fahafahany mitombo ara-batana sy ara-tsaina ary vokatry ny tsy fahampitsakafo nandritra ny fotoana maharitra ity Nixy Madagasikara ity moa dia tetikasa iray miatrika ny olon'ny fanadihadiana itony ary efa tao anatin'ny 15 taona lasa no fanadihadiana no tanterahana tao anatin'ny 15 taona izao avoakany izy ireo tamin'ity volana Jolay sy Jona 2022 ity izay iarahan'ny asa Minstat sy ny Banque Mondiale, ny UNICEF ary ny USAID moa izany fanadihadiana izany. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ny gadona omaly teto Madagasikara ny mpanazatra ny baren'i Madagasikara Rabesandatana Erika sy ireo mpiara-miasa aminy niaraka tamin'ireo mpilalao matianina nisany nantsona hiatrika izany fampivondronana manomboka anio izany nandritra ny valandresaka nataon'ny mpanazatra Rabesandatana tery amin'ny Ibis Hotel tery Akorondrano tery no nanambarany fa dia ny resaka makasika ny tanjakarabatana, ny herin-tsaina, ny fitondran-tena izany isan'ny hoteliana mandritra n'izao stage bloqué izay ho tanterahana manomboka amin'ity anio ity izao. Hoteliana mandritra n'izany ihany koa no mety faiza manao ny mpilalao tsirairay avy izany hoe ohatrany ahoana ireo mpilalao ireo satria mpanazatra vaovao izy mila mijery akaiky ny makasika ireto mpilalao ireto. Isy moa lalao fitsapana hosedraina anireto mpilalao reto ny asa botsy izao eny amin'ny kianjany Ambohidratrimo fa mandritra ny 3 andro voalohan'ny fampiofanana dia eny amin'ny kianjaben'ny Mahitsy no anatotosana izany fampivondronana izany. Kianjaben'ny Mahitsy ilay vao notokanana tamin'ny alahady teo ary ifindetran'ny kianjaben'ny Ambohidratrimo kosa izy ireo manomboka ny alakamisy izao. Mpilalao 20 amin'ny 530 nantsona moa no tonga hiatrika an'ity fampivondronana ity. Eo amin'ny taranja handball
Nifindra ao amin'ny hôtely ofisialy fipetrahan'ny mpandray anjara amin'ny kanina rehetra nanomboka omaly ny mpilalao handball malagasy vehivavy miatika kanina any Cameroun any ao amin'ilay atao hôtely lehibe atao hoe Montfebe. Ao zany no mitomby ny ekipa pirenena malagasy ho an'ny taranja handball. Rampitso no hiakatrehatra ny ekipa pirenena malagasy handball amin'ny 4 ora aty Madagasikara ka ny ekipa ny Senegal vehivavy mifampikatoka amin'izy ireo amin'izany lalao voalohany atrehany amin'izany kanina 2024 amin'ny taranja handball izany fiketran'ivon'ny RDG dia miraso sady ho an'ny handball malagasy ary ezaka hitondra ny voka taloha rehetra mahakasika an'ity kanina 2024 tanterana any Cameroun ity. Ateo indray tompoko lahy sy tompoko vavy ny fotoana ny fampitam-baovao teto amin'ny RDG tamin'ity maraina ity manasantsika rehetra hatrany anjotsy tapaka ny 9:20 teboka 4 ary anaraka hatramin'ny farany ny fandarana rivotra tsy mikahatra manentana ho amin'ny valanaretana coronavirus variant fa mbola tsy resy io ary mbola mamono mafaty tamitandrema hatrany veloma tompo. Tsodrivotra! Tsodrivotra! Ao, isaorana bandekama nitatitra an'izay vaovao zay tsy maintsy mbola resaka isy resaka Eric Rabesandrata sy Nicolas Dupy ihany moa eto zany. Ohatrany mahakamo koa mahita hoe iny misy coronavirus iny sambory samborana anagnatra ray aman-dreny. Miarahaba honora ihany koa zay tonga eto zao. Tsara ty plasiko ty. Ny tennis maly somary sina resaka kely fotsiny nanao 4e tour moa filazanjareo azy fa 8e de finale ihany l'izy zany tao amin'ny Roland Garros. Anisan'ny arakirako foana moa naiza zany ny tany alehany na de mikapa ary izy i Djokovic de resin'le bandy le hoe Lorenzo Musetti izy 2-7 voalohany 7-6 lasan'ny Lorenzo Musetti fa teo amin'le seta fahatelo am'izay voan'le ry voan'ny Djokovic 6-3 ngamba izy 6-3 seta anankiray fahatelo 6-1 eo de fa nanomboka nahagagagaga aloha zany fa ahoana ary tonga de tsy mbadika tampoka tao le ry nitarika 7-6 aveo lasa 6-1 tampoka resin'ny rosoray voan'le ry ihany eo de aveo nidrao amin'ny seta fahaefatra 6-0 voan'ny Djokovic eo de hoe misy raha donc ao niditra tamin'ny seta fahadimy 4-0 ny jeu ny abandonne ny alandaharana lay Lorenzo Musetti. Tsy salama ho izy. Inona ny antony? Eo moa ny baba miteny misy voa tany amin'ny lamosiny tany hono. Nefa le ria 9 taona mbola tanora erotrerony mihitsy raha mita amin'ny Djokovic zay. Tena amin'ny 30 ngamba raha sy diso tena amin'ny 30 taona i Djokovic am'izao. Izy ino a. De tena ohatra amin'ny mamperiperitra hoe sao de mba mody mifika hoe marary fotsiny ry fa tonga de hita hoe resy de tena tsy nahatohitra ntsony. Ka efa fomba ny akolany Atsamarobozaka le mitari-dozitra mitsoky io rehefa hita rehetra. Fa eo ny fanontaniana inona ny nataony Djokovic tamin'ny mi-temps satria rehefa resy 7-6 indroa izy 2-0 io mitarika le Lorenzo ny nandeha tany amin'ny vestiaire tany izy ary voamariky ny filazam-baovao rehetrarehetra za moa tsy nahita l'izy voamariky ny filazam-baovao rehetrarehetra l'izy nakany amin'ny vestiaire tany izy naninona tany nanao ody gasy izy keo misolo akanjo izy ny akanjo aloha zany tsemboka be aloha zany satria zao volana jona zao mamay be ao Roland Garros ao misy Roland Garros ao anana aloka ao ny Roland Garros voalohany ngezangeza akoatrany ao Paris de ny ao La Réunion ny serana mpiaramanidina misy Roland Garros ao fa ao Antalà de misy kianja Roland Garros zay efa nanaovantsika kakakayamba kianjana basket io Roland Garros io de misy ny Roland Garros io daholo mafana zao Roland Garros am'izao fotoana zao ka Roland Garrosnay zao mangatsika be le azy ka sao de mba iny tsy hita le bandy le Lorenzo Musetti tsy nandro izy sao de tokony mandro kely mihitsy aloha de manao douche de masina savony mihitsy de misolo akanjo vaovao misolo sorta vaovao misolo kiraro vaovao mihitsy de fa voan'le ry am'izay 6-1 6-0 de aveo 4-0 ny abandonne le akiray zay ny amin'iny vaovao tsetsatsiaritra fotsiny fa ny resaka dovadoteur misy fanontaniana moa apetraky ny olona resaka le hoe iraram-pilazantsara choral manao ano izy ny olona ny droit d'auteur dia misy auteur compositeur foana na hirana choral azy de andoavam-bola foana ireny mahazo vola ny auteur compositeur ireny Francis inona ny atao auteur compositeur
ny auteur de ny mpanoratra, ny compositeur de ny mpamorona feony, mpandrindra n'le feo, namorona feon'le hira. Fa ny mpanoratra tsy voatery mpanoratra hira, fa mety mpanoratra tantara de fa auteur zay a, mpanoratra tononkalo, mpanoratra angano, mpanoratra boky amin'ny kapobeny, na boky fianarana io azy. De rehefa ho apetrany any hoe misy droit d'auteur io a, de fa droit d'auteur zay filazan'izay. Fa ny fiangonana tsy mandoa droit d'auteur. Na anao hira iny izy, na hira iny ao am-piangonany ao, na anao hira zao tontolo zao azy izy ao am-piangonany ao, tsy mandoa droit d'auteur ny fiangonana. Asakasaka zay fiangonana handefa hira tsisy ilana azy ao am-piangonany ao, anazy iny, fa tsy andoavany droit d'auteur. Karaha ohatra ka anao le izy koa ne misy resaka ohatran'izao indraindray zay mpahantsorana ny resana azy, misy mikarakara miresaka am'le mpanakanto eo angamba resao no midady, misy an'izay a zavatra pisy zany hoe aleo rangamba ahena le droit aloha sy ny sisa. Io ane raha ohatra ka tsy misy ny omida sarotra be manao tisinday amy resaka io e, fa ny omida ihany koa zany a dia miaro noho ny antony fakana tahaka samihafa, miaro amin'ny tsy fahalalana sasany zay zo zay, ary mila vola ahafahana mampandroso, satria ny atsika zao amidany hitatsika eo a, fa amin'ny akapobenina ny resaka SACEM aza manampy an'ilay firenena mihitsy ny SACEM mametraka ny culturany ambony, raha SACEM mandresana zany. Ny tsika ny amidalo zany io izy ndraindray misy kopy, ndraindray misy tsy manaiky, ndraindray misy manaiky, misy mety aimbava sy ohatran'izany. Ny fanazavana samihafa ohatranazy zao mpikambana atao amin'ny omida efa 20 taona mahery a, mbola tsapako mihitsy ny fiaraha-miasa sy fanosoramenaka atao miaraka amin'ny omida, mbola mifampiantso zay ambany omida. Aiza ny listany hira nampatarista ty, za zao manao hoe répertoire-na Réveillon alefa koa de misy Johnny Hallyday zany le izy, de aveo le izy misy Francis Cabrel, de aveo le izy misy Sam Mafoka, de atao ho alefa le izy, ho alefa le izy, fa saingy tsapako mihitsy tara vao mandefa an'le izy makany. Nefa za rehefa 20 taona miara-miasa tamin'ny omida. Ary ny tena olana de zay le tara mandefa le izy zay. Le izy mako raha ohatra ka hoe tarika ray no nanao an'le hira de tsy maninona. Ohatra hoe fampisehoana teo Atsonjombe le izy a, misy tarika 3 ohatra nanao fampisehoana teo. Hira de le enina tarika anankiray mbola tsy nameno an'le fizy programme. De enim-bolana ty aoriana mitaky am'izay le tarika efa nandoa efa nanatra le fizy programme izy le volana tamin'le fampisehoana teo Atsonjombe. Le tarika anankiray ty mbola tsy fizy programme. De tsy maintsy miaraka. Tsy vita le fitsinjarana le izy hoe firy am'ireo hira reo ary a, nataon'ity tarika X ty, de firy nataon'le tarika Y, de firy ny an'ity tarika Z le taraiky ty. Any ke le olana izay tarika Z za fona. Ka noho izany de entanina isika indrindra ihany koa ny artista vao misondrotra malaza am'izao fotoana be de be nareo a, tsy miditra ao amin'ny dary zalahy. Tsy fantatro ny antony tsy hidirany a, ohatra mampatahotra azy tsy azony le zoany. Fa rehefa ninjay izy ka midona amin'ny poto any nananany zay vao miteny any amin'ny omida hoe zay nge dikan'izao fampalalantsika fampafatarana mihitsy fampafatarana ataontsika zao, misy apahambola kely de kely tompoko le vola ho fanaovana fanentanana fampafatarana. Fity moa zany zao mba bôjo ny anaovako an'ity fampafatarana ity eto, de teneniko le izy hoe mba midiry anareo omidary zalahy fa misy zonareo ao. Ny antony de zao, raha manao fampisehoana miaraka amin'ny tarika efa fata-daza fa mambrany omida ianareo, de tsy ahazo an'le vola kanefa ny volanareo ao. Ao a, ny volanareo de ao amin'ny omida ao, kanefa ianareo tsy mpikambana amin'ny omida. Fa rehefa tonga ny 10 taona hoe tsy fantatra, auteur inconnu ozy izy satria inconnu ao anivony omida le izy, de mivarina any fanjakana lasa ny trésor any ny vola iny, de vita aza manantena na hoe azo an'iny hoe za vao zao vao niditra omida nanao fampisehoana tamin'ny 2 taona lasa, tamin'ny 9 taona lasa, de lasa izy le volako. Noho izany aza manantena fa tsy azonao intsony vola io, fa efa lasa any fanjakana efa ampiasain'ny fanjakana am'izay ilany azy any. De mba midiry ianareo zalahy, ianareo maro be ianareo le io sakonjao maro be ianareo mpanao an'ireny, midiry ao amidary zalahy. Ary ohatra zanak'ela mihitsy le lahy ty letsika. Misy vola zany, misy volanareo ao, satria tsy maintsy terena ny fomba ankoatana ny fikarakara fampisehoana andovo volany omida foana. Tirbo, raha ohatra ka efa ao le fampikambana izy, fa izy mipetraka any Sainte Marie ohatra na any Mainty Rano, azo alefa eny volana Orange Money volana. Efa any izy efa ela be any. Misy any any akaikaikiny any misy solitena any omida foana any. Misy efa ny kendrena zany zao de ny isan'ny ka eran'ny renivohiparitra 20 ny solitena any omida, indrisy mbola misy tsy feno fa azony atao miantso amin'ny telefôna raha mpikambana any omida izy a, azony atao miantso amin'ny telefôna hoe mba alefaso amin'ity vola amin'ity numéro ty ny volako. Ny any avaratra any matetika Orange daholo.
hoe ny ankabeazan'ny olona hono zao Francis makahira sy film amin'ny YouTube daholo na ny larika sy ny sisa amin'ny alalan'ny finday tableta dia aloha isaky ny finday koa ve hono zany ny tompoko aloha isaky ny finday efa mifampiraharaha am'ireo mpandraharahana finday ireo ankehitriny ny omda dia efa atao le tarata efa nifanaraka efa okea efa mety io satria efa nandeha niditra teo amin'ny filan-kevitra tamin'ny teo aloha teo le izy tany amin'ny 5 taona lasa efatra taona lasa angam zay de tsy nanaiky ireto mpandraharaha amin'ny finday reto finday no ohatra raisiko tsy nanaiky ry Orange Telma Airtel tam'izany hoe tsy nifanarahana taminay io sandany nisy life tam'izany tsy nifanarahana taminay io sandany io izy fa manina tonga de napetrapetraka reo fotsiny eo dia ifampitory tany amin'ny conseil d'état resy ny omda resy tokoa ary ny aiky ny omda marina zany fa tsy nihera taminareo zahay satria fantatray fa zay mieritreritra hoe tena vobe zahay satria ato anatin'ny disque dur ny telefona na io extensible na tsy extensible de misy vola tokony aloha foana rehefa misy support anankiray ao anatin'izany zao ry YouTube atony sy mba misy mampiasa Dailymotion ve ny olona ohatrany YouTube daholo le sokirany olona hira ao anatin'ny YouTube ao anatin'ny tambajotra solo nary Facebook de misy hira mandeha ao de tsy YouTube akory no anto vola mivantana ty aminao fa le plateforme mampiasa azy iny lay iny izy tao lay ry Orange sy ry Telma sy ry Airtel zany no tokony mandohan'izay vola zay satria fantany à peu près hoe firy isan-jaton'ny olona manao téléchargement ary mbola tsy zava-doza loatra ane ny hire fa io boky io ane ka tena misy manao photocopie de avokany ao anatin'ny internet mangalatra manao photocopie ary ny tena zava-doza anankiray akoatran'izany ny tantara mandeha amin'ny radio io menamenina mihitsy mpanoratra tantara malagasy tiko tenena menamenina mpanoratra tantara satria misy mandeha fa ao anatin'ny YouTube le izy de copieny olona de iny atambatra amidiny zala amidiny koa ny le izy fa rehefa mba mivarotra re tompoko mba omeo le mpamorony mba aloaviny volan'le mpamorony eto zany zao fanampanazavany ihany nataoko efa misy maromaro ihany vitsivitsy ny radio ka manome an'le fiche programme fa tsy le anankiray le teneko teo fa misy vitsivitsy ihany zareo reo indrindra fa eto Antananarivo manome an'le fiche programme la répertoire iny mifilazany iny conducteur le conducteur alefan'le radio makany amin'ny omda mba ahitahitana à peu près hoe hiran'iny zany tena betsaka mandeha am'ireo radio reo fa io tsy mitovy isaky ny faritra satria ny hira be deabe mandeha any Toliara tsy iny betsaka mpandeha eto Antananarivo de amboamboarina arakaraka zay le izy alefa isan'andro ve isa-taona ka isa-taona mandefa an'le conducteur any ny tena tsara matsy zao de zao misy tokony misy logiciel anankiray iarahan'ny radio rehetrarehetra ohatra anankiray zany hoe rehefa tsy mampiasa an'ity logiciel ty anareo de radio tsy mahazo misokatra ny dikan'izany ohatra zany teneko zany fa tsy mbola misy zay de rehefa mandefa le hira ianao na ohatra hoe ka manoratra an'le répertoire ianao le conducteur de tonga de mipetaka tsy maintsy manoratra mantsy am'izao tonga de mipetaka ho azy any tonga de lasa any amin'ny omda iny de hoe fantatra hoe reto avy ny hira nalefan'ity radio ty reto avy ny hira nalefan'ity télé ty misy menamenina am'izao ozy izy ny mpanakanto hoe tena mivadika mihitsy ny rasa eto amitsika ane ny tegna ndraiky ny lasa mandoha vola amin'ny télé ndraiky radio nefa ny andafy agny radio ndraiky télé mandoha vola amin'ny tegna tena marina zany ny mahatraka azy dia fanao tompoko eran'izao tontolo zao azo atao ara-dalàna ny mahatraka azy na ghetto-ny vao fo io na tsy ghetto-ny vao fo azo atao na composé any vazaha io na tsangorony vadika io azo atao mihitsy ny fa iny ve zany hira natokana ho an'ny fanambarana ataon'ny fanjakana mihitsy le izy zay nanafoanana an'iny tao amin'ny TVM le izy ny hevitro momba ny mahatraka azy de izao lasa misy olona mamorona hira voatany jilina be fa malaza satria misy volanaovana mahatraka azy zany hoe any amin'ilay fototra ara-kolotsaina amin'ny fitaizana zany no olana amin'ny hira mandeha samy hafa satria misy sofin'olona milaza fa ny tsara indrindra de ny mandeha matetika amin'ny radio diso zay anisany ohatra anankiray azo tsapahitanana amin'ireny mahatraka azy reny de lay hirany tragédie lay mitondra lohateny manambara manao hoe est-ce que tu m'entends ina ny titran'iny iriny est-ce que tu m'entends mihitsy titran'iny iny de tena nanaovana mahatraka azy be mihitsy tao amin'ilay télévision énergie sa radio énergie télévision énergie de nanambara mihitsy le producteur fa dia isaky ny 30 minitra alefa ity hira ity de iny napoka be anjareo ary tena nanaovany tournée mondiale ny tety zao tontolo zao mihitsy tamin'ny hira ray iny hatrany amin'ny Amerika atsimo zay tsy miteny frantsay akory azy no nandehananjareo nanaovany tournée complet mihitsy hoe tena hira ty complète hira am'ty faritra ty mpihira avy any France any
ary tsisy nafantatra mihitsy ny ara tamin'izany hoe avy ety Madagasikara le bandy anankiray fa de hoe avy any France reto e de miteny frantsay reto e satria natao matrakazy nalaza be mihitsy ary dia ny hira Michael Jackson koa nisy natao matrakazy anankiray zay tsy tadidiko na inona na inona Thriller angambany izy zay Thriller angambany izy zay nanaovana matrakazy zay est-ce que tu m'entends oh yeah natao matrakazy ary fanao i matrakazy io saingy lasa arak'izay teneny goty zay ireo zay manambola mandefa hira zay eo ihany mba tsy lazako hoe tsy de manao ana loatra eo ihany de lasa ino hira irairain'ny olona eny ambavany eny lasa ohatry zany tena hira malaza am'zao anyka isorako any RDJ tsy hoe toraka voninkazo koa fa mpiasa atiny tena isorako any RDJ misafidy ny hira zay le fato satria misy hira tena malaza be any ambadika any zay tsy mendrika RDJ zany le raha miala tsiny tompo tsy mendrika RDJ le hira de manapa-kevitra satria antanina ihany manko le namana ato reto hoe fa manina ty tsy alefa laisany le hira ohatran'izao zao iny tsy RDJ reny ka azagaga nareo efa tonga ny RDJ Awards manavakavaka zany ny RDJ misy koa hoe tsy manatitra hira atsika misy manatitra fa tsy raisina mihitsy ka raisina lesika raisina fa tsy mandeha satria vao miditra eto fotsy le bandy hitanao hoe tsy miborosy nify izy tonga de izy le asa hoe tsy mandray anao zay tompoko tsy RDJ tsy RDJ anao mampalahelo zany ohatra ane zany ohatra zany teneko zany na ny cinéma na ny boky vakina na ny fandarana amin'ny télé na ny hira zany de tratran'izay zavatra zay foana de ny tena olana zany eo de ity raha misy komika anoano ka tena manatsofina avatsika mihitsy ny RDJ zany satria ato arak'izay resak'izay tokoa dia miteny akitsirano mpanankato anankiray hoe ary miteny koa izy hoe raha vao tsara le izy mandeha ho azy io tonga de mandeha eto amin'ny radio de ny olana zany raha misy hira ny tena fantatritsika tsara de zay ny mahatonga ny cinéma misy underground zay ny mahatonga ny mozika misy underground zany hoe any ambanigorodinany izy de zay tena mankafy azy raha ny tena marina zany rehefa miaino hira ianao raha ohatra ka ao anatin'ny mozika rehetra jazz sy ny sol de misy tena mandeha sady tena tsara de misy ny mandeha satria matrakena de misy ny tsy mandeha mihitsy satria tena underground famoronana fa saingy zao ireo karazany telo reo ao anatin'ny jazz sy ny sol tsara daholo ny antony ireo voataiza tao anatina mozika tsara fa ny aty amin'ny variété no tena olana be amin'io na clip io rehefa mahita clip ianao zany de mijery clip roapolo amin'ny télé malagasy fa tsy maintsy misy chambre misy valise de misy salon de misy olona mifanoraka akanjo ny akabeazany de avy eo misy olona 10 enina mandeha amina couloirana lotissement de misy fitobenana atao gros plan de eo ianao sahirana am'le tiako zay lazainy goty zay eo sahirana zany hoe mampirisika ny olona hoe mienoan'le hira Bruno Mars sy Pax Anderson le hoe Let the door open satria mieno an'le izy voalohany ianao de ozy ianao ohatrany tsy azoko zany fa mieno an'le izy fandroany ianao de hitanao hoe miasany mamorona fa tsy satria ny tononkira afaka alainao de ataonao traduction amin'ny teny frantsay hoe adika teny frantsay adika teny frantsay ny tonony ny hirany Bruno Mars sy Anderson iny tsy haiko izy aloha namorona ny tonony mety tsy Bruno Mars fa ny mozika kokoa le ry fa tsara le tonony teneniny ao anatin'le izy anosy anareo clip io ambarana koa resaka ho atao koa ozy mantsy antsika zay mpikambanao amin'ny amda andana tompoko andana rzalahy rzavavy alaivony volanareo ivola io ao io tsy very na de sahirana takiny iny azy any amda tsy mananjo ikitika an'ireo volareo mihitsy na de tsy andeha tsony ny tomobily any amda na irodany io trano io tsy manambola na tsy misakafo mipiasa any amda satria misy vola piasa any amda ao tsy mananjo ikitika an'io vola io mihitsy ny amda fa any auteur compositeur io anareo ivola io alaivola izy fa mahabe chiffre fotsiny eo misy 4 millions d'ariary ty mijano fa manina tsy alainjareo tsy fantatra ny antony fa mba alaivo le vola de amizay mba kelikely le chiffre hoanareo zay mbola tsy mpikambana amin'ny amda ianareo malaza be amizao be de be ho ianareo fihira malaza amizao midira membre any amda fa misy tombotsoa anareo ao misy audit ve eo efa misy efa vita indroa taona mihitsy ny audit tamin'ny heritona ny ray mandrity ny heritona mihitsy ny ray volana vitsivitsy efa vita ny audit ka tsy de nisy zavatra nisy dity akory fa de milamina soa tsara mihitsy nytao mazava daholo le satria tsy mazava nge de izao hoe rehefa omen'ilay radio le vola rehefa omen'ilay restaurant le vola rehefa omen'ilay hôtel le vola makany amin'iza ao ange le tsy mazava fa rehefa tena nazavaina le izy hoe sarotra manomena io tompoko satria tsisy fisy programme omeny radio rehetra fa radio vitsy ihany manome an'ilay conducteur de noho izany atao par système de sondage ilay izy atao karazana échantillonnage ilay izy jerijerena hoe izy ny tena misy hira be de be mandeha eto izy ny tena hira be de be mandeha any Diego na amin'ny
radio na amin'ny télé na any amin'ny taxi brosy de fahitahita na amin'ny YouTube aizany tena misy an'le olona mijerijere iny de fatapatatra le izy hoe eto Antananarivo nge kazara raha misy mandefa nirano aho fa kana fa mandeha Diego ndraiky nosy be azala oaoafo ndraiky docteur JB zany mba misy mandefa eto tsy misy tamloha tamin'izy mbola velogno fa nisy nandefa est-ce que tu m'entends am'zao ty tsy misy mandefa ke iza ty volagna aminareo misy bandy tsy mirevitsapiky fa vao miditra amin'isy karaha iny izy nzay le toliara le ohatr'izany foana le izany toliara tsapiky io za nandeha taxi brosy tatavy eo Antsoy nandeha nakany Ambanja de nandefa irantarika joary fa le eraky le tatany tena janony any zany satria manana radio cassette le tata zany tsy zegny baka inona na de fahasalalana le cassette-ko nameko le chauffeur hoe mba mpifandimbiasa le Tia Anjama zany no nivoaka ny cassette ny Tia Anjama misy any andeha Ambanja misy any resa amono tegna zao ambilanao maty agny amono tegna ambilanao maty agny tena leraky le taxi ody za maray mimerina tao anatin'le tata ka tsy ohatran'izany ve tapahony tatarako an'le anakire tapahony asika mbaka nge ho anareo mpandrara madinika manana salon de coiffure mpanao soudure filoka sy ny sisa mila manara-dalàna aloha nareo hoe tombony lehibe ao anareo zany tany misoratra any fanjakana ary rehefa misy tarifa natokana ho anareo mpandrara madinika ao amin'ny Jirama tombotso lehibe ao anareo tarifa io satria nareo mantsy manontany kokoa no ny asa ataonareo raha mihoatra amin'ny olo-tsotra manatonaingana ny Jirama na atsoiny 35-47 so de mitangana be eo facturenareo ro mijanona am'izao de fa miteny azay sarobidi ny angovo andao mitsitsina Jirama ny mpanjifa no lahara-pahamehana. Trinco et le vin vert Coca-Cola au bon repas et à la bonne compagnie. Achetez dès maintenant 2 bouteilles de Coca-Cola d'1,5 litre et obtenez un verre collecteur gratuit. Coca-Cola, ensemble, c'est mieux. Ao amin'ny Aigle d'Or até os téléphone collection gas et stylé vaovao be noforonin'ilay styliste malagasy Ingrid modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra na maraina na atoandro na hariva natao andro rehetra efa hitanao eny magasin Aigle d'Or mahazatra raha te ho stylé ianao jifa hodiany zao ary les collections gas et stylé an'i Ingrid ary ao tsy tapaka ihany koa page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar Aigle d'Or gas et stylé Aigle d'Or miaraka amiko isanandro ho anareo mpandrara madinika manana salon de coiffure mpanao soudure filoka sy ny sisa mila manara-dalàna aloha nareo hoe tombony lehibe ao anareo zany tany misoratra any fanjakana ary efa misy tarifa natokana ho anareo mpandrara madinika ao amin'ny Jirama tombotso lehibe ao anareo tarifa io satria nareo mantsy manontany kokoa no ny asa ataonareo raha mihoatra amin'ny olo-tsotra manatonaingana ny Jirama na atsoiny 35-47 so de mitangana be eo facturenareo ro mijanona am'izao de fa miteny azay sarobidi ny angovo andao mitsitsina Jirama ny mpanjifa no lahara-pahamehana. Ho antsika manomana fifaninanana ara-panjakana ENMG na ENAM dia misokatra ho antsika ny Cave Madagasikara. Cave Madagasikara dia fampianarana zato isan-jato en ligne manome anao lesona sy fanazavana. Naiza misy ianao dia azonao atao tsara no misitraka amin'ny fampianarana. Raha mila fanazavana fanampiny ary dia tsy dio mipety Cave Madagasikara na ihany koa antsoy ny 034 70 202 22. Cave Madagascar, réussissez en toute liberté. Ory tanora, raha mitsinjony ho avy ianao, sakany ny corona. Aoka izay aloha ny karaoke, fa dio ny tangorona party sy ny revi mety andosy. Olom-pirenena manakana, mifeny Covid-19. Rivotra masiso tompoko lasy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Misy fantaniana apetrako kely fotsiny anankiray. Ny anankiray ity atsipitsipiteny moa le izy ho anareo izay mety afaka mavaly. Ao moa ny resaka momba ny asa zany.
dia betsaka roa na telo ny tranga hitako zany mety manalasala ihany le izy fa ho tenenina ihany rehefa ao anatin'ny aretina coronavirus ve ka misy olona anankiray dia tena nahavaika mihitsy izy tao amin'ny tontolon'ny asany dia tratran'ny corona izy hitapokitam-pirenena teo amin'ny toeram-piasana dia nitsaboiny izy ary tena nampiasa ny toeram-piasana rehefa avy eo izy dia nisy karazana klema kely nisy takaitra kely ny fepetra ao anatin'ireny ve raha ny tokony ho izy tena tokony harovana ny asany aloha ray voalohany faharoa tsy tafiditra ao anatin'ny zavatra tokony ataon'ny orinasa ny hoe ahilikilika le olona zay lazaiko zay atsipoko zay satria telo zany zao ny tranga eniko lasa ohatrany ahoana le endry mpanilikiliana ohatrany hoe tsy vitan'le olona loatra intsony zany le asa andrasana aminy kanefa tao anatin'ny tontolon'ny asa mihitsy izy no mety nahazo an'le aretina raha ny tokony ho izy anankiroa ny karazana zavatra mitranga ny droit de retrait anankiray izy tsy tena enontsika teto izy tamin'ny olona mpitsabo tena misy ny atao hoe droit de retrait zany hoe droit de retrait raha ohatra ka tena olona miasa ao amin'ny toeram-pitsaboana izy miasa ao amin'ny toeram-pitsaboana izy manahirana be ny gasy ty raha vao tenenina dia azo ny ataony mametraka taratasy hoe aka recule kely aloha fa mafy izy zany misy an'izay misy an'izay ny lalàna ny asa zay tsy fantatra ny rehetrarehetra zay manahirana am'izay dia ozy ny olo lehilahy ny teanao dokotera ako manina miemitra sy ny sisa dia ny anankiray faharoa raha ao anatin'ny tontolon'ny asa le olona indrindra fa zay zao manana namana zao taminy asa tamina sampana raha-mpanjakana anankiray maty izy moa zany dia sentony atao sisa fa fantatra dia fantatra tokoa fa tao amin'ny toeram-piasana izy nahazo an'le izy ny zavatra tiana anontaniana zany ao anatin'ny resaka lalànan'ny asa anatin'ny convention collective ao anatina orinasa sy ao anatin'ny droit du travail zany ho anareo amin'ny ordre constitutionnel zany inona no fiarovana azo atao an'le mpiasa ary inona no tsy tokony atao amin'ny toeram-piasana eo anatrehany mety hoe incapacité kely vokatry ny resaka aretina nahazo azy COVID-19 ny resaka za aloha mino fa manana valiny aloha ay azafady onara ny fisihana vondron'olona antsoina hoe comité de santé zay moa fa amin'ny teny frantsay le izy comité mandinika amin'ny fahasalaman'ny mpiasa na ny ministera zany hoe ny amin'ny asa sehatry ny asa-mpanjakana za dia misy hatrany hatrany ka raha le hoe tohinaretina fiatraikanaretina avy amin'ity valanaretina coronavirus na covid-19 ity dia miasa ireo dia raha mbola mitoetra fotsiny amin'ilay hoe sokajin'olona marefo le olona dia ampirisihiny hitsabo tena dia ny dokotera mpanjakana mihitsy ny manome vita ny fitsaboana efa afaka miasa izy dia arakarak'iny no andraisan'io comité de santé io ny fanapahan-kevitra na ny amin'ny toerana tsy miankina aza dia misy zay saingy mibahana kokoa ny mpampiasa amin'ny fandiniana n'ilay olona zay tratran'ilay aretina na manana ilay toetra marefo fa ny voatenin'ny goteo dia efa mamalo azy ohatra tsy marefo le olona eto zany dia apetraka indray le teny frantsay loin de mal idée deux satria sady mipetraka eo amin'ny toeran'ny orinasa no mipetraka eo amin'ny toeran'le mpiasa eo anelanelany eo dia misy ny olona ao anatin'ilay atao hoe service na direction ny olona miasa iny dia misy ny atao hoe RH na DRH ny RH na DRH fantatsika tsara fa misabaka foana izy sady miaro ny orinasa izy nefa tokony miaro ny izy moa ny RH atsika ny tsika mairaka rehefa avy eo izy afaka miady ato sy miady ato amin'ny ilany fa saingy ny maka ny elanelam-panahy manahirana ny antony raha ohatra ka jerentsika ny reportage rehetra mandeha dia misy ny olona tsy ahavita ny asa tandrify azy mihitsy rehefa atao aorianan'le aretina fa ny olana kely eo zany zao dia zay hoe raha maka ny andaniny sy ny akiliny amin'le elanelam-panahy rehetrarehetra ina ho azo atao fa misy angeny syndicat dia iny tsy syndicat izy raha ohatra ka hiaro ny tombotsoan'ny mpampiasa na ny lehibe fa tena ny tombotsoan'ny mpiasa ka raha mbola hitany hoe afaka miasa le olona dia arovany nangalaka toerana tsara misy eo araky ny lalàna velona tsy azo atao ny manilika ny fanapahan-kevitra ny syndicat zay tsy maintsy miaro ny mpiasa io ka azo atao hoe raha fantatra fa tsy mahavita nyty asa mitsangana ity izy dia omena asa mampipetraka azy ohatra zay zany hoe ny syndicat no faritena tratran'ny corona zany tanjona zay hoe ny tanjona zay zavatra zay hoe arovana trano ny tombotsoan'ny mpiasa
atao izay aretany eo amin'ny sehatra efa ivelomany sy antony fisiny fiainana io zay aloha fa angamboko resaka any anatin'ny zavatra psikiatra misy ohatrany hoe sous forme fotsiny koa reny ao anatin'le toeram-piasana fa tsy miaro an'le mipiasa zako a mipetraka fotsiny zany misy an'izao ato hoe délégué du personnel atao anatin'ny orinasa lehibe de atao hoe délégué du personnel zany raha ny tena izy dia vonony ianao mahalala ny lalàna ny asa ianao anatrehan'ny fanjakana mahalala ny lalàna ny asa ianao amin'ny zavatra ifanarahany ao anatiny ho antsika rehetra moa zany ety ivelany de zao ny anankiray anatina orinasa tsy miankina ohatra dia feheziny ny atao hoe droit du travail izy zany hoe ny lalàna rehetrarehetra eto fa izy koa de manaraka ny atao hoe convention collective zany hoe isa taona de mifanaraka ny mpiasa rehetra ao anatin'ny toeram-piasana fa rehefa lundi de Pâques de ny atsasaky ny mpiasa miasa ifanarahana ao anatiny zay fa raha ny lalàna ivelany amin'ny législation du travail ny jour férié de férié zavatra ohatr'izay zany ohatra de ao anatin'ilay toeram-piasana raha ohatra misy délégué du personnel de misy ny syndicat ny atao hoe syndicat zany ny olana tany amin'ny taona 1975 sy ny taona mena de lasa misy antoko politika ny resaka syndicat ny toeram-piasana hoe syndicat Fiché Mare ao amin'ny Madagasikara syndicat tamasano fa raha ny tena izy ny syndicat tsy de voatery isy an'izay fa syndicat ny mpiasa fotsiny inona olana naterak'izay le hoe lasa politiser le syndicat tena olana zay zavatra de satria ny resaka tombony ao anatin'ny toeram-piasana de lasa misy tombo siala zany satria voalohany indrindra aloha ny délégué du personnel de misy tombony ara-bola aminazy ary afaka maka toe andro tsy fiasana de mandeha isam-bolana izy amin'ny fivorina de misy ny délégué tsy mivolana kory fa tonga de lasa izy mody satria lasa resaka ny fiarovana ny tena délégué du personnel ny tena izy dia karazana hoe avocat na solo karazana mpisolovava mpiasa anankiray tratrinason-zay dia mandeha eo anatrehan'ny komity ny mpiasa izy rehefa avy eo de miaro ny mpiasa anankiray raha misy mpiasa anankiray zay tratrany endrikendrika de mivoroka de mpiasa nefa rehefa avy eo de miteny hoe tsy za mihitsy tompoko no nanao firaisana tao amin'ny WC fa olona hafa nen'ny teknika dia miaro azy ny délégué hoe voarony eo midavely endrikendrika nanao tao amin'ny WC de le délégué za zany miteny an'le asan'le hoe délégué du personnel manahirana manao délégué du personnel de satria ianao tokoa no avocat ny mpiasa eo anatrehan'ny komity sy eo anatrehan'ny toeram-piasana rehefa tratrany conseil d'administration ve voantso makao ve délégué du personnel conseil d'administration ndray hafa mihitsy karazany anteny mera-pirenena ety ambony iny any dia ny comité de direction ndray de ohatrany karazana gouvernemanta ny orinasa anankiray de fantareo fa misy hoe floatale général de misy caméraman misy azafady de le caméraman manaraka anazy ny tiana iavina manko de izao ary raha maheno ary raha maheno le olona ary raha maheno ny toeram-piasana raha maheno ny sambatra raha ny fanjakana tsara foana le fanontaniana ohatran'izao de afaka misy mamaly ndray ny avy any amin'ny ministeran'ny asa afaka misy mamaly amin'ny fomba anonyme ny avy any amin'ny orinasa tsy miankina satria be de be ny société privé tsy mametraka resaka délégué sady mampainjany io raha goatra lasa favalo mpiasa indray anao rehefa tsy mahavita an'le hoe tsy misatisfaire an'le zavatra sama to miditra aloha tena sama to miditra sananao délégué du personnel zananao délégué du personnel tam'izany moa zany de le antoko anankiray natanjaka no hoe nanolotra zany de ozy zany ke tsy anatin'ny antoko io akory de atolotra fotsiny de lany délégué moa zany de amin'ny resaka fifidianana à l'aveugle fotsiny satria betaimbava zay tiavan'ny olona manao malama vava koa ianao ao anatin' zany orinasa lehibe zany zako ny anisan'ny teny tamin'ny talé général hoe roasy ty vazaha talety za mafy be tam'izany ny antony de satria io vazaha io mipetraka ambony braona vehivavy anankiray de miteny zavatra makamo de eritrereto kanefa no nefa tateorie nefa tsy niasa tao amin'ny orinasa io tsiny mifanena za subando io de ozy le re est-ce que tu peux m'acheter un billet pour ma masse est-ce que tu m'entends ozy est-ce que tu te souviens de moi fa le resaka natao teo moa coronavirus moa ny resaka betsaka ny olona tratran'ny corona isorana ny orinasa satria betsaka ny tonga de mamoaka vola koa amin'ny resaka fitsabonana indrindra rehefa tena mahay le mpiasa zany satria anjarany na miaro mpiasa ao aminy piasa tsy mahay zany tonga de mamay ihany zany moa efa na tsisy corona raha misy an'izany foana de eo le fanontaniana tiana apetraka eo le fanontaniana tiana apetraka hoe manahirana indraindray ny zava-misy amin'ny maha olombelona ao anatin'io satria raha eritreretina fa
raha ohatra zany za zao tato amin'ny zany ohatra ny tratran'ny corona rehefa tena nidiniako de tato amin'ny vo ohatra zany ohatra de rehefa avy eo a tena lasa faible mitondra taboreako zay le manatevina zay resaka natitigoty zay a am'izao fotoana zao de misy tokoa zay ny ministère raha-mpanjakanty ny hoe rehefa mbola tsy miteny président Rajoelina hoe mahazo miverina miasa am'izay ireo marefo de mbola tsy afaky ny andray anao izahay misy zay mihitsy dia iandry an'io ve aiza ny rariny sinitsy raim-panjakana nge aloha tsisy tratran'ny lizana fahalalana ka izay teny président Rajoelina zay ve no andrasanao so de mba tsy rariny kose misy koa manara-paty koa nge zany misy rehefa milaza ny dokotera-mpanjakana hoe efa afaka miasa olona io tsy atokisanao nga io naona ny andry ny teny président inao mbola tsy miasa izy ny kolikoly aloha tsy atokisana izay aloha tsy resahana indray zay karaha corona na voan'lay olona amiko rehefa sitrany izy ka manamarina ny fahasitrana ny dokotera-mpanjakana zay mahany manana lalana anamarina zay fahararinina fahasitanany tokony verina izy tena le hoe ohatra ohatrany hoe za ohatrany hoe zany zay le marefiresana fandramo ara te anandra ny lafa marefirefa misy karazany anankiroa zany le ohatra raha azo raisina ny anankiray ny fomba hitandremana ny marefo ao anatin'ny toeram-piasana sy ny fomba hitsabona azy sy ny fomba hitazomana ny asany amin'ny maha-olombelona satria manambady majanaky zay sisa raha izay faharoa natanjaka tsara voan'ny corona telo any olona fantatro zany zao henoko de lasa misy olana zany satria misy takaitra kely taorianan'le izy na resaka fisefona na resaka ohatr'izany de lasa somary manalasalany any satria mazava ho azy fa tsy verina eo amin'ny tanjany izy zany ny fomba iarovana an'izay kosa aloha iaho ny tena tiana iaviana ihany koa zany de izao hoe maro dia maro ny zavatra somary arbitraire eto amitsika amin'ny lafiny humain président inoto aza mitodika aty sarotra de sarotra aloha le satria raha ohatra hoe aty tena jerena fa lako ohatra tsy de mahita tsara mampalahelo tokoa aloha raha hoe zany volazany goty zany hoe ailikilika tanteraka le olona raha ohatra ka fantatra hoe tena tanteraka moa zany tsy tena mbola nisy nitranga fahakolaka ngely izy za zao mahafantatra olona de zao ny zavatra nytenenina anazy izy tena faraka zay marefo de vidin'ny Francis am'izany farany izay marefo tena marefo de hoy ny mpampiasa hoe tena rehefa tena tsy afaka ianao aloha soloana enjana be zany de lasa tsy maintsy miasa izy fa izy nefa ny tsy vo fa marefo fotsiny izy mbola tsy vo aloha fa marefo be izy fa zay ny valo teny azony hoe tena rehefa tsy asa ianao de aleo ianao soloana le izy zany zay le zavatra mitranga eo anelanelany eo eo anelanelany eo raha manana io zany eo le mpiasa eo ny resaka lalàna mbo ampiasa eo ny mpampiasa eo ny resa-bola eo ny resaka rendement eo ny resaka zavatra efa nataon'le olona tany aloha zay tokony ananana karazana reconnaissance aminy ninona zavatra mahazo azy ary eo ny fahalalana fa le asa de fisina vady manjanaka misy fianakaviana sy sisa ohatran'izany de eo farany hoe tena maha-olombelona hoe zako sy anao mifampijery ao anaty maso zany de fantatra ianao zany fa anatina incapacité kely ianao taorianan'ny aretina nahazo anao mandinika ankorano tokony ho izy fa raha ohatra ka robot raha ohatra ka ordi ka tena tsy mandeha zany ny soriako tsy maintsy soloana le souris fa tsy azo hoe mampalelo anao souris souris un peu de soloana afo zay fa le humanité zany le maha olombelona ao anatin' zao resako zao ny tena tiako iaviana be humanité nisy zatra teneny Larissa manko teo am'le hoe ny asa fanao zany zao ohatrany hoe mpanokatra varavarana etsy izy zany mandray olona de rehefa tena marefo izy zany de aleo mba afindra amin'ny asa hafa afindra amin'ny asa hafa izy zany de ambadika ary fotsiny izy zany zao manao asa hafa ndray sakafon-trano fandriana hafa ndray izy rehefa tonga fa eto zay ve de androana azy hoe aleo ianao soloana olona hafa tsy mpiasa intsony olona teneniko zay olona secrétaire le olona secrétaire zany de atao mpitendry masina fotsiny izy zany ady zany le maha-secrétaire anazy iny de atao arembady marefo sarotra be any aloha le izy zany fanapaha-kevitra malagasy zany kosa aloha tena ohatrany tena enjana ihany zany fa nefa io teneniko zany io teneniko tsy privé tsy privé fanjakana tsy fa mpiasa mpanjakana zany teneniko zany
manino zany zaka raha findrany de ny eo le hoe privé sy fanjakana ny fanjakana zany a raha ny fahalalantsika azy amin'ny ankapobeny ary mino fa manaiky an'izany nareo amin'ny asam-panjakana sy ny mpitatana azo atao ihany ao ny makatsy hoe mba adao makisaketsy izy a sy fizotranyzao a birao anankiray raha misy olona fito seza telo za mino fa ny SG manao an'izay fanapakevitra zay hoe fa ny any amin'ny orinasa tsy miankina manko a ndraindray a ireo antanatohatra samihafa tsy misy fifanarahana milamina tsara akory fa resaka 19 aty ambanimbany sy information tsy mipasy décision raisina somary taitaimborona de rehefa aveo anefa misy zavatra mitranga de efa nilinilika kely am'izay eo ny anahy nefa ny zavatra tiako atao de izao raha nyresako satria efa niasa tamina orinasa tsy miankina ary efa niasa tamina sampindraram-panjakana amin'ny ankapobeny a dia ny antanatohatra vertikala zany raha vao tsy mahay mifandray tsara hatramin'boalohany de tsy maintsy misy an'izay antson'izay kely tsotsotra tsy miraharaha maha-olombelona zay satria resaka rentabilité amin'ny ankapobeny zany a rentabilité amin'ny ankapobeny ange normal be raha ohatra ka jerenareo tsara renyle fandarana ny ivelany reny hoe misy resaka klinika de re olona iteraka io de ataovy césarienne aby zay le tanjona zany de miady hevitra rehefa zay tsy nahazo recommandation zany amin'ny tompon'ny orinasa misy orinasa hoe mijery maso de masonao no tokony hojereny de tsapainy hatramin'ny solomasonao asainy ohatrohatran'izay zany satria resaka mampidi-bola sy ohatran'izany normal le resaka sosiana rentabilité fa tsy ny sosiana rentabilité ihany no antom-pisin'ny orinasa fa fanomezana asan'ny olona de ny fahaizana mikajy ny elany eo zany hoe tsy afaty antoka kosa aloha satria ohatrany hoe tery ambiririny de tsy mety raha ohatra ka amin'ny maha-olombelona no hoe lasa misy an'izay eo manko aloha misy tokony hidiran'ny fanjakana kely ao anatin'le izy ary tokony misy ihany ao anatina orinasa karazana caisse de prévoyance eo moa knapsa zany ery zany a tsy hailohina ohatrany ao na ny fandehany ohatr'izay fa ny knapsa tsy raha mbola tokony hiasa ianao manaraka de mijanonao ihany le volanao eny eo am'ta fa rehefa aveo ny numéro na knapsanao tsy miova de raha mahita asa hafa ianao de mandeha ihany souscription nao amin'ny knapsa fa le zao ty zany a tranga manokana mifanaraka amin'ny resaka corona zany resaka atao kokoa am'izao satria maro de maro mihitsy ny tratran'ny corona ohatra de tsy afaka miasa izy telo volana ny dadabe zao tena tsy afaka miasa raha ny tokony ho izy ao anatin'ny resaka convention collective sy ny droit du travail rehefa misy taratasy ihany milaza fa tena tsy afaka miasa izy telo volana manomboka misy négociation am'izay eo fa raha ny vola tokony mandeha foana raha ny tokony ho izy a io négociation tripartite io a tena sarotra io a indrindra ho atsika malagasy miasa amina orinasa tsy miankina so amitsika anatina sampandra-rampanjakana manana toerana misy responsabilité ka midona amina olona mifamaly ary tanisan'ny olona ny toko sy andiny ao anatin'ny lalàny asa miozigozideo atsika de miala zikilitsika indraindray de eo le mandray décision arbitraire indraindray fa tena be de be ny orinasa tsy miankina tsy manana structurena délégué tsy manana structurena any ene efa tena efa mafaralain-kevitra ny sarbon e kosa raha ohatra tena andeha any am'ireny ka te anao ioko ka efa nahita betsaka ve nareo efa nahita betsaka ve nareo mpiasa kely tsotsotra tratran'ny licenciement abusif de miakatra eny amin'ny fitsarana de hoe nandresy tokoa de nalaza be teto tanàna fa nandresy le orinasa lehibe na licenciement abusif za notanina za tatarao kely ianao tatarao ianao ianao fa 12 taona lasa kosa Europol e zany ny ala raha tamin'iny orinasa iny ay ve tsika za ahoana za sy filota le général tamin'iny fankazo jusqu'à la fin mihitsy izy ndray koa raha vopitsika atao izy oui bienvenue au club ka tsy resaka hoe ana fa za matombo resaka an'le izy zany a de te hita tara te ampafantatra ny rehetra koa ary tsy voatero makasisiny tsy makasisiny mihitsy amin'io satria ny orinasa fantatro ary ny orinasa tena rentabilité fa saingy sady tsy manonona kory fa telo any fantatro de anjaranareo maheno ny hoe mety ohatrohatra n'le tato amitsika zay resaka zay telo zay ny henoko ny ray nakasisiny nanaovana tsy nanonona anarana teo ohatrany ray ny bozy zao le salama izy tany Antsirabe io izo teo amin'ny orinasa RDJ io de ny teny tale jenarera aloha nao soloina fa tsy mamily
le izy angamba aloha marefo maneran-tany kosa angamba aloha mino fa mety hitovitovy ihany kosa fandraisana fanapa-kevitra fa ny zavatra mitranga amin'ny ankapobeny ange aloha zay zao ka anankiray fa ny zavatra mitranga any koa zany am'izao ary zavatra mitranga mihitsy rehefa tena misy mihitsy ny resaka hoe chômage technique ny resaka hoe départ négocier satria tena tsy rentable mihitsy ny orinasa ary ny resaka famarotana ny resaka fotodrafitrasa sy ny atao hoe mettre la clé sous la porte zany hoe mametraka taratasy fialana zigla fa hoe fahity ny orinasa maro zay zany eo zany zay zany raha manany zay ny resaka rentabilité raha ohatra am'le vertical teneniko teo fa miditra teknika kokoa le izy zay tsapany tompon'ny orinasa sy tsapany mpitata ny orinasa mihitsy hoe fa enjana ny chiffre tena tsy maintsy mizigizigla amin'ny cheval de bois tsika aloha andinika hoe iza ny azo atao inona ny azo atao inona ary ho anareo miasa amin'ny orinasa tsy miankina rehetra fantako fa ny fanjakana tsy haiko loatra tian'ny orinasa lehibe tsy miankina ny mila kisa amin'ny malagasy manana toerana ambony sy tsara karama ahafahana manalanala azy tsikelikely anolo azy amin'ny tanora zay sa am'izay karama omenao eo mampidina karama iny aizany jereko maritra fa kosa aloha raha olona hitanao zao kosa hoe olona mahavita azy kosa aloha tsy ataony an'izany kosa draiky tsisy oy ela inona ny raha iny an'izany mahavita ny asa elana izy izy insolable de zao ny zavatra teneniko ny lahy ela de nivatiny lahy koa tena ela zany fiteny zany le hoe ela raha mba mitenena mba arrogant ela eo anatria mibandy fa le ry manao ianao nga mafakana andao tsikaraka inana glasy de ela lesy miresanao raha de mba teniteneny masiky le ry ela de mivadiny lahy koa tena de eto Madagasikara am'izay tsika io raha ny fahalalantsika azy ninona orinasa ho tonontsika eo na inona sapana raha-mpanjakana tomontsika eo betsaka ny tanora mahay betsaka fa betsaka koa ny zokonjokony mahay ao anatin'ny ancienneté nefa ny asy ao anatin'ny fiakarana anatina promotion ny fiakaran'ny karama raha ny tena izy ao anatin'ny atao hoe masse salariale ao anatin'ny chiffre de charge ao anatin'ny orinasa ny masse salariale zany hoe ny olona mahay be deaibe raha oasana ray ka misy olona lehibe eo de raha mijery olona 10 ianao mihoatra ny 10 taona izy fa ny telo am'ireo kosa aloha tangorona ny trangokaly fa ny roa mbola maharaka tsara fa ny karaman'ireo ampitahina amina olona 20 ampidirina ka mbola vao mivoaka université ohatra na olona manatraikefa tena ny ampahefatry ny masse salariale n'ireo olona 10 efa lehibebe ireo no raisiny reto nefa raha ny tena izy mitondra zava-baovao amin'ny orinasa izy sady mazoto izy mbola tsy manambady manjanaka amin'ny 17 mety be amin'ny orinasa zany tena mety amin'ny aloha izy tontolona asa zany resantsika eto zany nareo any ampiasana any ka variana mihainy rivotra miasa ary mifampijerijery nareo tsika kizy andresany ny ankizy miasa ka miasa ny ankizy mahafinaritra ny ankizy miankina am'le sekoly lehibe ingany koa fa misy ny kravaty mipopoka fa nefa izy rehefa aveo viendrana ihany reny namanay reny fa misy lay vehivavy tena nianatra izy tena nianatra izy de aveo izy mahazo toerana misolo le tsy de nianatra normal kosa zany zay ny tsara nahazo toerana izy misolo fa ny olana ne ny hoe boritra sy ny traikefa samihafa io samihafa izy satria le nianatra be iny tonga nianatra mbola tsy mahay an'le asa ao dia eo ny olana be voatra somary ahilikiliky ny fiarahamonina le izy misy manko afaka tsika manko ny tena olana zany zao tsapa zany aloha de ny tanora 20 ka hatramin'ny 30 taona tsy de voa loatra koa amin'ny resaka corona ny olona tena voa efa manomboka le ohatra hoe 10 taona miakatra aloha raha statistika de eo am'izay zany rehefa afaka am'izay ny confinement sy ny resaka olana ratoekarena momba ny corona zany de amerina amoy an'le orinasa am'izay ny orinasa andehanany tsara satria fantatra fa ny chiffre amin'ny ankapobeny aloha fa tsy hoe de zay daholo araka ny resaka teo fa misy aloha ny toto-pitombenana tanteraka mihitsy ny vola miditra nefa niezaka ihany ny orinasa tahaka ny atsika hoe mba andre tsara ny orinasa mitohy ny asa atao ny arabola tsy de misy hoe azo tenenina hoe tenanina fa be deaibe ange ny namanao anatin'ny resaka tourisme ohatra mba tena zazo na fantatra mihitsy hoe tena nanangona nanao crédit ny vidy 4 anankiroa tsara tare de niezaka nanofa birao tetỳ tanàna nandeha tsara mihitsy ny fitaterana olona sy ny resaka fitsidiana sy ny sisa tsisy orinasa andrareo io zao na mety ny tomobile ny alana ny trano nofaina
de manao asa hafa mba tsy tenenako hoe manjono sy mamboly ato jery mamboly karoty ry zareo zao ataoko hoe tokony mba tohizana kely inscription ana baka am'le lalana zay vao misokatra de mba averiny kely efa tapitryzana kely ozy izy ny inscription ana baka tsy efa ela be ny tapitra zay zao tsy fantatro noho ny fisokafany lalana lalana ozy izy zay vao misokatra zany hoe misy olona tsy navy inscription na baka zany noho ny fikatonany ka manina moa zareo sarotra be any ny aloha ny anamarina zany tavela tany amin'ny faritany ve zany izy de tsy afaka anao inscription taty zay tavela tainy tsy rony mandidy fotsiny izy zao tamin'ny zoma vao afaka niakatra nakaty Antananarivo ny nandositra ny covid teto Antananarivo nakany Antsorono mandidy de ahoana zany inoto fa fehezina ihany ange zany ny zavatra rehetra hoe ny traika efa tsika eo am-piomanana amin'ny zavatra mitrangataka an'izao aloha tsapa hoe ny tsapatsapitsika tokony manaiky an'izay tsika tsisy satria na eran'izao tontolo zao ary nge raha teo anatrehan'ny corona nge tsisy hoe tena zay raha vonona mahay be zay tsy maninona fa samy vovo ihany aloha ny zavatra tsapa nefa amin'ny ankapobeny de ny tombony ananan'ny firenena manan-karena ahafahany miarina avy eo anaty fotaka ao tena efa ny anazy zao le passe culture le any amin'ny firenena européenne aloha de tena reveko zany hoe ny tanora 20 taona miakatra de mahazo 300 € de iny kosa nefa anatina karta le izy de tsy maintsy hijerevany zavatra raha-kolotsaina lay ranga zany raha mba zany mbola ho avy zay fotoana zay ke mety amina any mety amin'ny lafiny ara-panatanjahantena moa zany no sabotsy tsy lahady tsy afaka nanao fanatanjahantena. Hey, besoin d'un bon plan? Star se déplace chez toi pour livrer tes boissons. Cool, non? Alors passe vite ta commande via l'application mobile Starnaka ou via la page Facebook Starnaka. En plus, la livraison est gratuite pendant tout le mois de mai. Starnaka, les bons plans viennent chez toi. Vous vous demandez tous, quel est le secret de la vie? Le secret, c'est de n'en garder aucun. Il suffit de partager. Transmettez ce qui a changé votre vie. Montrez à tout le monde qu'à travers la persévérance, la bienveillance et l'amour des choses bien faites, nous serons tous heureux et comblés. Parce que le secret de la vie est qu'il n'y a nul bonheur sans la transmission des valeurs. Saham Assurance devient aujourd'hui Sanlam, leader panafricain de l'assurance dans plus de 30 pays africains et s'enrichit de plus de 100 ans d'expérience. Sanlam, vivez en toute confiance. Devenons partenaires. Bonmarché.mg vous offre la possibilité d'importer directement via des fournisseurs et des marques de produits venant de la Chine. Développez votre activité. La démarche est simple avec notre formule d'achat groupée et achetez en prix de gros directement. Vous êtes revendeur à Tana ou en province? Commandez dès maintenant. Bonmarché, immeuble IT Station Madagascar, Béolil Ketia Staff. 032 07 777 00 034 49 777 00. Hey! Toujours de bonnes nouvelles sur les bouquets Canal+. Profitez d'un bonus de chaîne supplémentaire sur Évasion Plus ou tout Canal+ pendant 30 jours en vous réabonnant sur une des formules supérieures à votre bouquet habituel. N'attendez plus et réabonnez-vous vite. Les meilleurs moments du sport et du divertissement sur les bouquets Canal+. Les bouquets Canal+. Ao amin'ny Aigle d'Or até os téléphones. Collection gasy stylé vaovao be noforon'ilay styliste malagasy Ingrid. Modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra, na maraina, na atoandro, na hariva, natao andro rehetra. Efa hitanao eny magasin Aigle d'Or mahazatra. Raha te ho stylé ianao e. Jifa ho diany zao ary les collections gasy stylé an'i Ingrid. Ary ao tsy tapaka ihany koa page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar e. Aigle d'Or gasy stylé. Aigle d'Or. Kibanao softy toa azafady. Merci. Ay, softy toa. Ona zany mifandeha amin'ny toa. Toa tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy rehefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors angamba indramo kely aloha zany papier toilette softy toa anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy vese azo kely aloha zafady. Nahazo vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softidoo. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. RDJ am Sivy Maraina.
rehefa tena mitandrina ny olona tsirairay dia voasakana ny Covid-19. Ry olom-pirenena sakana ny Covid-19 fehezo ndrendrarendra hisakanana ny corona. Rivotra miome. Rivotra miome. Fa volomorona hafa ndraiky izy amorokira bio. Eto moa zany tsika moa manipiteny ihany moa ny mpanakanto moa zany tsy na ohatra hoe ny volana jona de volana ho an'ny ankizy ihany koa. De izahay izay manana ny atao hoe tarika ho an'ny ankizy atao hoe la bande à momota de tsy misy resaka be atao fa ny kanto efa betsaka foana ny foronina ny zavatra hoentina ampilalao ny ankizy sy hoentina mampiala volony ankizy betsaka nefa ny foronina. Ny tarika efa manana traikefa tanteraka ihany aloha akoatran'le ampidirina satria ny tarika raha tantaraina zany de mampiditra ankizy 10-12 taona eo amina kastinina parazara zany hoe sendra mifaneneny de jerena de alaina numéroany de antanina hoe mazoto ve satria tarika momota zany afaka mizara azo atao inareo moa zazo moa tarika momota zany afaka mizara firy ohatra spectacle anankiray atao very zazo fa za manajeraka spectacle anankiray atao amin'ny toerana anankiroa zany hoe ao anatina andray andro afaka de momony ety de tany raha ohatra amin'ny toerana anankiroa hoe tena amin'ny fotoana mitovy ohatra samy amin'ny sivy ohatra hoe alavira toerana fotsiny ary de indray andro de efa ohatra hoe tsy efa tsy tratra raha ohatra ka tena mila an'le tarika tena amin'izy rehetra raha tena spectacle na fampisehoana de tsy mety. Ohatra zany zay matetika ao anatina fotoana anankiray misy olona hoe anao fety manomboka amin'ny 2 ary de manao fety manomboka amin'ny 2 ary de resahanay aloha raha ohatra ka tsy spectacle fa hoe anniversaire le izy de hoe mampilalao fotsiny ny atao de zahay ndray kosa raha fampilalaovana ankizy fotsiny de mahavita mampilalao ankizy amina tarika 4 karazany zany. Ny tarika la bande à momota de afaka manao seho amin'ny teny anglisy tanteraka de afaka manao seho amin'ny teny frantsay tanteraka. Ny teny sinoa mbola tsy vita fa rehefa amin'ny teny sinoa de atao teny gasy de azondry zareo. Ny tiana ho teneninao anatin'le volana jona de tsetsetra sy eritreritra io satria ny confinement koa vao manomboka hoe andrasana hoe inona ny fanantenana. Raha ny tena mbafanirina sy raha ny zavatra lojika de tokony misisika ny olona mandritra ny volana jona mba maka ny tony tarika atao hoe la bande à momota tony na tarika momota andehanao feto an'ny ankizy na aiza. Ny tsipiteny de izao i momota ny tarika be mpikambana indrindra nefa ny kely ny karama angatahiny. Ny karama raha tononina de betsaka foana zany hoy ny olona fa rehefa tena dinihana zany raha ny zavatra atao sy ny fitaovana entina sy ny famoronana atao sy ny rondolany de tokony mitovy amin'ny tarika samy mafoaka sy ny tarika miadana tokoa ny tarika momota sy ny tariny. Fa ny fomba fahazahoana an'izay zany no efa hoe volana jona mantsy matetika hoe volan'ny teny malagasy de volana ho an'ny ankizy ihany koa. Fa hatramin'izao tsika miteny zao de ray ny olona ny antso anay manager ny teny hoe sao lahy mba afaka ilay tarika momota de hoe afaka de rehefa aveo enareo moa manao fanentanana an'ny ankizy vazovazoko zany fa de hoe eny fa hoe ny ankapezan'ny olona koa efa lasa manana fiononana ho azy am'le hoe ao anatin'le aretina ve somary valikely ianao am'izay isa taona rehefa mivolana jona de miteny ohatry zao foana rehefa eo amin'ny fahavalon'ny volana jona eo hoe maninona kay fa nena tarika karakaraiky moa le izy ka de velomiko ny lakilosy fa maninona kay ny olona tsy mirotra loatra mitondra zavatra ho an'ny ankizy ary miresaka le resaka tonga de tsotra za ty miteny de tsotra i momota tena manaiky na maimaim-poana aza rehefa mba tokony hitondrana fety ny ankizy sasatsasany zay tsy mba mahita an'izany limite ny antony izy io tsy de fikarakarany taolo loatra ny fety hainao iako tsy de fikarakarany taolo loatra ny fety akalamanjana be ho an'ny ankizy fa ao anaty tokotany ry dadabe ao anaty tokotany ry orinasa ao anaty tokotany ry ministera
Any kokoa no mandeha no any kilalaon'ny ankizy. Ka tamin'ny fotoanany taolo ny ty misy ny hoe asam-pingana taty merina re. Ary ny asam-pinga de any ankizy misy mijery ny asam-pinga. De am'izao tsy tena misy Mety eto fe zany hoe satria ny asam-pinga tsy inona ne efa tamin'ny fotoanany taona 70 nefa fa tsisy fanjanatany tsisy ana nefa nanao asam-pinga ihany ny ankizy manao fampisehoana. Mety tsy fe zany hoe le hoe momota zany atao en ligne atao direct. Zao efa vahaolana efa atao hoe plan ABCX ny atao hoe en ligne. Any ny tarika momota dia anisany manao avo de avo ny fifampikasoana amin'ny ankizy. Io zany tsika miresaka corona aloha de efa nijanona daholo aloha. Fa raha ny tokony ho izy ny tarika momota de manao zavatra hitaizana de manao zavatra ampiala voly. Mahatonga ny endrik'ilay momota le tahaka an'iny satria iny zany le endrika le hoe clown universel zany hoe manaitra ny ankizy foana ny loko. Marihana fa eo amin'ny fifampitaizana ny ankizy 3 taona na 4 taona ny midina de tsy tokony anatina momota akaiky be. Satria veriny fa biby rangaka be mivoaka avy anaty télé no lasa mihetsiketsika eo akaikiny eo fa 4 metatra na 10 metatra farafa akaikiny. Zany aloha zany resaka psikolojia zany. Nefa ny ray aman-drenin'izy ireo de misy manao an'le hoe bisou raka alavidavitra aloha fa manazava ne zany le manazava zany ke saritra hoe raha zazakely 4 taona ny latsaka de hoe alavidavitra aloha de ampanatony tsy moramora. Fa zany teknika fa izy misy mitari-dositra mody mihitsy ne misy manavy nefa zava-misy zany nefa misy ihany koa ny olona tsotra misy mostasy zay manao zavatra ho an'ny ankizy na iry io na fanetanana ary mahafinaritra ny ankizy mihitsy fa tena vitsy zany eto amintsika tena vitsy hoe olona tsotra ohatran'izao fa ankizy kely mijery eo de mitantarangano izy ohatr'izao tsara nge zany fa tsy de misy. De ny olana anankiray koa ny fahazaran'ny ray aman-dreny ao anatin'ny resaka fahasahiranana sy ao anatin'ny fitiavany mandeha mijery Mahaleo sy Amborona Samoela hoe ny ankizy koa nye ka tokony isy tena teti-bola hoentina mampiala voly azy tsy resaka glasy fotsiny tsy resaka pizza fotsiny fa mba mijery seho satria fitaizana io fitaizana zay zany mba antso mihitsy le izy satria zao ohatrahy manokana zay manajerana tarika 2 na 3 de mahaontsahy amin'ny tenako foana ny mahita hoe ohatran'le mpanakanto ny manampitampo foana ohatran'ny miantso hoe zay rangaha laivo tena zany mihitsy ohatran'ny hoe ny amin'izao ane raha ny tokony ho izy tokony mosarenana seho aloha ny mpanakanto satria tsy misy contrat fa tokony mosarenana seho koa ny mpijery satria ela tsy nahita ary fitiavany raha manana io tafaraintisy ny manina io za zao raha anao zany zay de ohatra hoe joary reviny tisy ny manina zany zao mety ho ataonay rehefa atsy ho atsy iona eny ivato zao zay rehefa aveo ivato Y VATO lay toerana nanaovany tarika joary farany tamin'ny mbola talohan'ny le confinement le zao io de le seho hoentina manala arafesina ny sofina hoentina manala arafesina ny corde moa zany ny anazy zao fa raisy izy le corde zany de tsy maintsy mividy 10 raha vao misy contrat am'izao fa ny seho ara mozika koa zay mifanojo am'izao fivoahany zao zay andrasana aloha zany asa isy teny aloha am'ladina zomana sabotsy hoe ny espace aloha zany espace aérien aza voaina fa ny espace de fampisehoana voay de alefa azo daholo mpitandro filaminana mba hanampy ny resaka seho ahafahany miditra anaty espace anankiray misy olona 700 de aseva afaka manao fampisehoana am'izay fa sy miaramila 20 miditra ao tsy mampaninina ampijery zany tsy mampaninina ampijery zany na hitondra basy ary izy miditra ao satria raha ohatra ka araka eo fa fao kely aloha le donner le bénéfice au doute le iretsy fa fao le ditina concombre eo amin'ny sisiny molitra io akavia le entraîneur en France le titre zany maly na ampalelo mihitsy fretaka be mihitsy ka le izy tsy afaka mafana rehefa vita satria direct fa tena le miteny midikodina nisy concombre tonga any sisy ka ny anaty tiko tenenay makaina kely goty satria zao araky ny voalazako teo moa zany de hoe mazava tsara ka ny tsy maintsy nisy ny konikonina mba tsy teneninay fivoriana makasika ny hoe mariage hoe ahoana am'izay raha fa verina ny sokatra izy ty fankalazanana fetiny dadabe zay tsy vita tamin'iny andao atao amin'ny fetiny ray satria tsy nanaovana fety dadabe tamin'ny anniversaire sy ny sisa ny mariage tokony natao ny soratra tokony natao ny vody ondry tokony natao
Rehetrarehetra zany a nandeha ny konikonina nanomboka tamin'iny fiafarany kabarin'ny président sotra président voray le fandaharam-potoana tsy vita tamin'ny fotoanan'ny confinement zany efa miandriandry fotsiny vo maneny zany zao ny telefony nonora de efa taitra izy sao de mba misy antsy ty anao fampisehonatsy nareo tsika mba manao zao mba misy foy manao zao amin'ny ano any amin'ny de zao manimpiteny aloha zany aloha de efa ho avy eo anareo maheno rivotra nainjo zorobe any fa niseho ane raha eritreritry ny azy zany ty tokony hoe raha afakapitso ao anjozorobe de izy fampisehoana ahoana moa tsy hainao nanjozorobe an'izany anatin'ny ray andro roa andro fa zay mba manana ny vola kely azo ijerena le izy de tongava e fa raha ohatra zay tsy tonga tsy manina fa manaraka indray ohatrohatra zany zany hoe clique fotsiny de tokony tonga ny olona ijery satria efa niforotra be ny kadradraka fa le izy na ny mpikarakara lasa miforo-drambo koa am'le fikarakarana hoe ay sao de zao de ohatrahako amin'ny mampanakanto de zao ny ana ny teneniko na ireo espace na ireo toerana eny espace moa tsy tonona zany satria ny voatonona misy mbola mikatona aloha mbola ampidiriko ao anatiny espace fandrasonge resako alala izy rehefa aveo hoe amin'ny 1.2 alina zany ny couvre-feu de hatramin'ny 7 sasany na amin'ny 10 zany zay akaikikaiky ny tranoko ka manaiky manao an'le izy za le retsy tsy manonona sora-bola amin'ny contrat tena zay apatsorana itenenako an'izay ny antony de izao na izaho aza te hihira eo mason'ny olona te hihira zange efa nanao indrona intelo an'lay en ligne le tenen'ny Larissa efa nanao indrona intelo en ligne ako ary voaingana herinandro zay nanao zavatra en ligne de nisy en ligne koa zao le hitanao le tariny tam'ray volana teo intelo herinandro zay mpiara-miasa rehetra no mijery any an-tranony any manao télétravail de za en ligne rery ato ato afafa ny fampimehezana rehefa en ligne fa ame am'lahy io rindriny io ny zavatra misy am'izao fotoana zao Giote de zao itsika menakavy reto de malala daholo fa hoe ilay espace zay anaovana fifanarahana mitovy tantana aminy ilay so de le espace ara le sy tokony hoe miara-misokatra angamba ny espace zay vao misokatra espace airain CVK 24 izy anankiroa ny espace le traiteur ilay tête de cortège ilay orchestre ilay mpandraharaha mpanao décor ny ao amin'ny mariage nandray avance 2 satria zao tonga de miteny ara le marie hoe ho atao le anay amin'ny sabotsy zao raikitra le anay amin'ny sabotsy zao ny ato misakoroka amin'ny ary am'le hoe le avance anareo ny zany hoe misy kajy misavoritaka tanteraka amitsika amin'ny resaky zao ary makarary andony be sy ny vitsy amin'ny tafiditra ao anatin'le engrenage ny zavatra io zany hoe ny service traiteur zay efa nifanaraka taminay de tsy afaka ndray amin'ny andro hafahan'ny espace io satria efa nanana asa hafa izy ary ny tariny teny aloha hoe ho raikitra ndray le raikitra am'izay le soratra amin'ny sabotsy sa maharitaka ane zany baina sa maharitaka ane zany hatrany amin'ny tête de cortège moa azo soloana iny fa efa nandray avance le fesse courtoise koa raha nosahirana fa ny mpivady mivady foana aloha raha ny tena marina fa ny eo amin'ny resaka asa sy fidiram-bola sy fikarakarana de miankana amin'ny teti-bola ny tsirairay io fa ny zavatra tsapa aloha amin'izao tsinona maro dia maro ny espace zay tsy maintsy ny tompony ny efa rano no mamafa sy mitondra an'le tête de loup angamba satria manjary tangoronan'ny tranokala sy bobongolo ny toerana samihafa raha ohatra ka tsy entretenena zany izay zavatra zay zany mbola vo nitsotra indrindra tazany maso zay resahan'zay ny olana rehefa avy eo de ity hoe miverina miodina le izy zany de ny asa lehibe mamerina manao recrutement mihitsy indrindra fa raha ohatra any amin'ny faritra tsapa mihitsy fa tamin'ny fotoana tsy nisy coronary sarotra ny mitazona an'le atao hoe petite main amin'ny fanjairana ny employé majinika amin'ny resaka serveur ny resaka mpiasa majinika manao ny service any amin'ny trano sy ny entretien satria malaky miala izy reny nataloha ary mainka fa izao de rehefa avy eo am'izay zany ianao mamerina mampanao stage aloha ohatr'reo fanaovana azy ohatr'reo fanaovana azy ny resaka hoe tourisme anankiray ny resaka hoe fampisehoana anankiray ary ny resaka hoe espace anankiray ny espace ange mampiasa raha ny espace lehibe tsy hitanisa afa-tsy ny amin'ny bypass iny misy anankiroa izy tena lehibe ary ny anankiray raha voaingany vo nisokatra vo tamin'ny taona lasa farafakely ny olona 520 isan'andro ny tokony mietsika raha ajanona ho madio sy manimanitra tsara le espace
ary reo olona 5 reo raha miasa isan'andro tsy miasa adiny ray de mody fa miasa tontolo andro le olona 5 tokotany piscine salle lakozia na tsisy ninona ary ty misy fanamarina tsisy ninona verina sokatra ny espace ary jerena le izy vao espace rose zao kokoa persisy lights mitovy am'le aratsiny taloha eny le espace misy karazany zavatra ratsy ao anatiny eno iahako eno fotsiny angaloha tena mampandeha an'io fa tsy le espace niverina ara ny olona nakao am'le espace ary nanao fety de hoe le ty nandritry ny 2 volana avy na matsiny azy ty espace ty de tsy namboariny zareo a le lavaka etsy am'le piste etsy le mampianjera ny mpandihy etsy le ty le jiro mahatonga an'io de miakatra kely le ty honora le ohatra miakatra kely tsy fandrelaka volana jony zao fa betaka nefa nianjera teo be nefa nianjera teo satria le jiro mamitaka le sisiny misy mangamanga la ony tamin'iny atsita fanaraka sotro tam'le olona tarehaka tafotoana teo afy efa ohatra nefa namboarindrareo le isy io zany a ny tenanay mba miezaka miteny ihany ny mpanentana amin'izy hoe tandremo isika amin'io efa 2 volana zany tsy niasa ny espace a misy zavatra tokony namboarina to fa ozy izy navalin'le tompon'le espace zay tsy mahafantatra ozy izy hoe aharitra firy taona tiky zay ve andany vola andeha anala trano kalery amin'ny plafond amin'ny anakaramany izy ty réservé amin'io zany hoe tao anatin'ny doty na ny fiahiahina tanteraka ny tompony espace eroviny izy ty nisokatra andeha anao investissement sanatria vava misokatra tampoko eo ty tsy anao misokatra le izy miverina van'ny olona jerena mbola io ihany le lavaka be teo am'le piste nampianjerany dadatoary sarotra zany ny moa lesy raha amboarina ihany le lavaka na isokatra na tsy isokatra tafiditra ao anatin'ny entretien zany tafiditra mihitsy le izy fa le isan'olona sy le vola am'izay raha ohatra ka ataontsika hoe gestion tena professionnel zany zany hoe société zany le espace de zareo zany de efa miteny am'izao hoe nataonay aloha zay mba nandoavana ny karama tena complet ny mpiasa aloha hatramin'izao efa tsara aloha zay raha ohatra ozy izy misy mpiasa miteny hoe aloha hitady asa hafa aloha izahay fa atsoa izahay rehefa miverina misokatra ny espace efa tsara koa zay fa araka le teneniko teo raha aka espace tsika 500 na 700 ny olona tafiditra ao anatiny de farafakely ny olona 5 isan'andro no tokony mobiliser asa de raha maka ny karama izy zany de roapatelo ny karama aloha aminareo aloha satria moa zany ny kabary milaza hoe atsasaky ny miasa ihany miasa atsasaky ny mpiasa ihany miasa inona misy an'iny inona misy an'izay le hoe atsasaky ny olona tokony ao ihany makao aloha mivarotena ka enao koa tsy miala am'le ka misy mila tiakory nge de silany gauche zany le orinasa kely nge misy karazana société personnelle zao fantatra espace madinidinika amin'iny bypass iny de miteny hoe efa tena ny compte amin'ny banque le efa mba indainay zao ny efa mivoaka mba hoentina mba mbola mba ampiaina ihany ny mpiasa aloha satria ny fitsinjovana mpiasa de tsotra efa vary sy loka ny resaka zao aloha de hoe tonga daholo rehefa mijery toerana mpilanonana eto analakely eto nareo rehefa tonga ny tolatolakandro de nireo hoe nireo mpiteny tara mpively milanja tonga eo vorivory satria tsena le ny antony misy fivirina miandriandry so de mba afaka manao ihany eo ny maheno voalohany raha vao miantso eo mpanao politika esatra zany hoe mamevary misy gony ary lasa toerampiaonana le toerana torendragao teo de lasa miandriandry eo daholo zany mibandy so de mba afaka miteritery tampoka ao am'le toerana aloha voalohany mba sitrany ay mba misy tonga olona mijery mba misy consommation eo satria consommation renany koa aveo mba entiny raha mbola afaka manodina le olona an'le mahazo karama ka mahazatra ny olona le misakafo am'le toerana de efa manodina zany mahamainany menaka aloha eny fa ny toerana mafana foana ihany eny raha ohatra ka fa misy karazana espace eny rehefa tsy événement sy mariage sy ny sisany ao zany de tsy zavatra makao ary misy vadinasa le resaka mampisakafo satria rehefa tonga eo ianao zay izy zay vao tena mamoaka ny avy any amin'ny congélateur sy ny sisy am'izay lafin'izay zany samy hafa reo za zao mahafantatra espace zay raha goty mba hampidonany an'le espaceny a dia nangataka ny fiangonana zandriny hoe ataony zareo toeram-pivavahana de izy moa zany matetika hatramin'izay tsy nanaiky an'le izy fa ahoana ary ny hampidonana an'le izy de nampanofainy le izy de nekeny de lasa fiangonana izy zao nery aminay miala isan'andro aloha nery ampitana anony efa nijanona io raglinina be manao robotototo ndray ny ao aloha zao inona manao inona zany
haiko totovary fiangonana zandrineny rabarona zay fa tsy fantatra ny olona mangataka kopakopa tanana avy aminao rola iny kopakopa tanana tanana andreo mpangataka kopakopa tanana inona iraky ny avy domoina ireo rahanao raha Lucia ataovindray Lucia kopakopa tanana ki piso izy tsy de piso atao kopakopa tanana koa kary atao tanana ki kary domoina kopakopa tanana kia piso amreny zany iza ko ai domoina kopakopa tanana ki piso tanamboka ratsy be ny kopakopaka mas tsisy tsirony mihitsy ny baolina moa zany de manomboka amin'ny zoma zao ny ala le ty zany de ahoana indray zany le ty zao France Bulgarie tsy fantatra indray io zany zao andeha hatramin'ny 25 minutes indray tsy mandeha tsy mahita an'io zany aloha aloha mionona tonga de mionona fa ny fanazavana avy any amin'ny canal moa zany de tsotra hoe occulté tsika avy aty amin'ny faritra océan Indien de tsy afaka mandeha eny ary izy eny ary zay aiza zany ny ahita mba miova olana résumé miova olana le retsy fanao raha lange tsy diso tam'le hoe atsasany teo J plus 1 M6 to fiangonana le ny orinasa anankiray mampiasa olona mihoatra ny 500 de ny atsasany mandoa impôt synthétique internet le firy miasa de mifandimby ry de baretina eny le ty tena miraminy mandaka baolina mba pe angamba de inona no itranga androany fanatanjahantena zany France Bulgarie match amical de iza manao amin'ny tennis zany Rovine ndray zany Nadal ty manao amin'ny tennis hoe match amical kosa ny anao Rovine Nadal manao rafaka pitso quart de finale zany rapitso rapitso de demi mila mijery an'izao Nadal mandatra tavoango zao lahady finale zao de Djokovic sy zao izy mody manao resy amin'ny voalohany zao manao service izy afaka folo minitra so Federer mijanona zao iny efa mijanona aloha de tsy manenina avy ety ony le dala izy efa ery amin'ny anina manainga baolina tokony hanao service miaraka tamin'ny Rich de la sizy nandeha tery amin'ny sisiny tery de namafa fitarendray izy aloha tsy haintsy resaka moa zany zao fa hoe tonga Eric Rabesandratana sy ny ampahany staffny de tonga ny ampahany mpanao baolina zay efa 20% eo tonga misy ny avy eto anao baolina Rovino anao baolina izy anao fiofanana izy efa hita fa Rabesandratana ny anaran'le olona fa izy teraka tany an-dafy mipetraka tany an-dafy de mbola miteny ihany ve nareo hoe ve vazaha le olona nationalité gasy iny fa tsy nangataka aby de nareo zany zao de iteny Morel de hoe gasy tsy mitapy Morel izy ene manana tsy mitapy eny izy gasy tsy mitapitapy mihitsy iny fa tonga zareo be de be ny resaka momba baolina kitra tena tsara sy resahana sy fanohanana hoay manokana raha tody any aminareo ny tiapoky de izao ny manohana tsy misy fepetra tsy manakana ny fitenenana ny mba ao am-po ny fahaizana mandrefy ny fanamariana sy ny fanakianana no tena fahaizana manohana ary rehefa miresaka baolina ny olona anankiray satria isika manohana ny azotsika atao fa amiko manokana za tsy anana influence any amin'ny Eric Rabesandratana mihitsy hoe sélectionneur tately fa efa ampidiry tsola satria efa Juventus tindra tsola mihitsy ty fandaratsika ty satria mahita elanelam-panahy fa hoe manohana isika ireo ny mpanao baolina mbola lavitra ny match tsapatsika aloha am'izao ny dingana lehibe zany fa volana jontsika de efa manao fampivondronana hitatsika tonga ao Matiasy Andriamamy mahafinaritra satria io bandy io araka ny resaka nataoko amin'ny publicationko mahafoy ampahampiainana izy noho ny fitiavana an'ilay baolina kitra tsy fitiavana ilalao baolina fotsiny satria tokony hanao baccalauréat le bandy na zany no hoe ny baccalauréat ohatra ny vavim-poalainy zao tokony hanao baccalauréat ohatrany hoe na spécial de ohatrany hoe na emtra fa maika tsara amiko zany na amin'ny Paris Saint-Germain afaka minégocier zany vola hoe tsisy hoe tena mpanao session spécial le bandy de rehefa mitambatra eo zalahy ohatra na manokana aloha zany amin'ny fitiavana baolina za ry zalahy vao mahita Montbrice Morel sy vavim-poalainy de miverina ohatra ny reny nampiaraka tamin'ny mbola adolescent reny ny atao tsaiko sy ny atao poky zany mahafinaritra foana de misy moa ny ampondra diso firesaka indray anto fa hoe tezitra tamin'ny tsy fahafahan'ny bariananao kanina ny barea tany barika dimy tsy nahalasantsika nanao kanina tsy nandresy satria tsy nahazo but anankiray fa za manohana barea foana ka ary anohana foana nefa za mbola iteny ny Eric Rabesandratana razo-toi hoe ne razo-toi pas ne razo-toi pas quand je laisse
le tena adihevitra amin'izy de zao hoe rehefa ny expat foana nampanaovana de ny expat foana nampanaovana rehefa ny eto Madagasikara tsy ampanaovanareo mihitsy zao ndray betsaka ndray ny avy eto lokala ndray ny avy eto ndray nampanaovana rehefa ny avany tsy ampanaovanareo inona ny tena tonga anome marimaritra am'izay ary anatin'ireo a de misy zandriny ao anatin'ireo a ny atao hoe fahaizana ampivondrona an'ireo zay andrasana avy any amin'ny Eric Rabesandrantana de aka ohatra tamin'ny 10 taona lasa tamin'ny Didier Deschamps zay namerina ny Karim Benzema am'izao raha ny zavatra taloka avadika ka ompitaitainomby a de misy zavatra tsy azo atao mihitsy kanefa azo atao zany fampiarahana an'ireo bandy ireo de ny zavatra angatahana de ty raha misy fanjakana afaka manome vola raha misy sponsor afaka manome vola fa manome vola manampy fotsiny fa tsy midikiditra ao anatin'le resaka rehefa avy eo de andaotsika anafatra ekipa pireneny européenne anankiray tena complet tsara na ohatrinona io zay vonona ny animera ohatra iantoka fraise latany de ampanaovy eo mamasina eo amin'ny kianja tsara be io anaovy match anankiray d'ici un mois eo na ohatran'izany ireo bandy ireo mahafohy fiainana mahafohy fotoana Roberto Carlos ampanaovana Roberto Carlos Ronaldinho mbola mihitsy zany rehetrarehetra zany fa azo atao daholo zany dirina mivantana ay tsy Rabesandrantana telefôna Rabesandrantana daholo ny anany repertoire rehefa avy eo zay le Barea manoana ohatra na manokana zany de ty mba hafatra anankiray fa nandalo tato saika de tiako tenena zalahy ery amin'ny lalana makeny vato eo alolohan'ny kely mandrosoa akaikin'le atao hoe pousse de rafia eo amin'ny arabe principal eo de misy lavaka ohatran'ny sahafa izay zay mpantalo amin'iny de efa mahafantatra alay voatiny vola namboarana avy any amin'ny gastronomie misy lavaka be amin'ny Sainte Famille eo inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafy zay manasa olona alasinainy karazana lavilaka misy masagoty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelone na tianareo foana masana ny tontolo